Orange afantaranao ny anjinijiny mahakasika ny tolotra. Wow! Zaho indray aloha dia tsy ho tara ny fotoana io Orange. Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Retrouvez votre produit Catch légèrement parfumé pour encore plus de protection et de douceur. Catch. Entan'ireo mpampiasa satellite en bande C, anisan'izany ireo VSAT, mba handefa ny lafiny ara-teknika momba ny satellite aty amin'ny Artec, alohan'ny zoma 1 Novambra 2024. Dily io fe-potoana io, dia tsy tompon'andraikitra ny Artec manoloana ny fanelingelenana amin'ny onjam-peo metranga. Raha mila fanazavana fanampiny, dia antsoiny 032 07 421 19 034 02 421 19. Vaovao be, efa tonga izao ny Farilac mon premier yaourt. Satria mila sakafo vita avy amin'ny ronono ny zaza ampitombo azy tsara, dia namolavola yaourt vita malagasy natokana ho an'ny zaza ny Farilac. Ilay namana akaiky ny neny, yaourt be protéine, mitondra voka-tsoa natoraly ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kobam-barim-bazaha. Andramany ho an'ny zaza embolana na mihoatra. Farilac mampitombo ny zaza malagasy amin'ny fifaliana. Faradoboka leretsa. Efa polisy roanjato ireo olona nahazo roetsy ariary nanomboka ny volana May lasa teo, ary mbola misy olona 200 no sariana hatramin'ny volana Novambra. Amin'ny volana Desambra kosa no sariana loka goavana. Motoculteur roso mikojakoja miaraka aminy, vola 1 tapitrisa ariary ho fanohanana famokarana, tany 300 mètres carrés, vatom-pianarana 20 tapitrisa ariary na 12 tapitrisa ariary. Tadio ary fafondramam-bola iray no fandraisana anjara. Atsony 032 32 033 15 na 034 14 555 44 na manatona masuivo na mandefa SMB en Facebook. Accès Banque, Souteri. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana. Amin'ny fomba mivatam-batana. Vavaray feo 10. I feel good! Dia miazava antsika rehetra ho lasa saina ho aty-pijerena nyity faravodilanitra be tsy hatazanana ny faravodilanitra ity. Malanitra raha tsitaka maika ny faravodilanitra zany. Faravodilanitra moa zany ohatran'ireny hoe le any am-parahatoka an'le dokotera leto Salut Cyril. Salamy, salut ahoana ny fandehany eo? Manahoana ny fandeha mivarotra miara normal ve fiakatry ny afo? Zao sika nontany anao an'izany. Vary efa mbona azo tosika fa mentsofentsy ve ohatr'izany. Zao le resaky be dia be zany kozitsika ny olanantsika olombelona dia zao mijery antsika foana maintanety mampalelo ny trano hoe ny olona lasa tsisy fa anareo ve mbo mieritreritra koa fa tena any anatin'le alana tsy afaka milanja-banderolina angeny tsopoy, tsy afaka mandeha manao fitokonana ny papelika rehetra sy ny bibilava sy nampitsakizy ny raboaizany anatin'ny ala rehetra any. Zareo hoe ny babakote ny maki ny sifaka rehetrarehetra zay any ambadika any. Zeny anga afaka hiakatreny andapa miaraka amin'ny megafonina dia hiteny eo okizay ny fandorana ny tanànanay. Tsy afaka izy resy izy hoa toka izy. Tsika anie zao miteny hoe voniny voalavo fa mbola hiakatra ny eny an-tsahy. Za dia milaza aminareo efa manakaikaiky ny toerana misy ny dota entiny tanàna. Hiakatra ny voalavo ohatran'ny Scooby-Doo ny angozany dia milaza zay. Efa ho avy zareo ko maile izy tsinona ny tsika andresaka be dia be fa biby ataona zany. Tonga dia zay mihitsy ny resaka toe bibilava sy nampitsakizy tsy tanana nohitra tsy tongotra andositra mampalely mihitsy. Zareo samy zareo any amin'ny miara-monina ihany izy. Ny vorona mihinana ny vitsika, voalavo mihinana ny kadradraka mihinana ny kankana, ny kankana amin'ny famakiloha manao kung-fu. Ny omby aza letra mandeha amin'ireny sarety ireny mitazika, mandeha mitazika sariany an-tsaha eny. Velesany lan-karavato, velesany lan-firitsoka. Zon'olombelona ary ny zo amin'ny biby. Manahirana aloha
rehefa zoina tantara taloha dia misy ny lalàna ny zavaboaary hoe io aza ny fahafampinana mba tonga ho ela velo. Ny omby zany misy miteny marazy anie kapohany an'io karavasy io e, mbo marazy anie ny kindainy zogy io e. Dia gaga mibandy hoe fialangana ny tany sa izy ny tantara marazy tokoa ve. Tamy vao maro zao zany na eno fa hoe tsy maheno io tsakay hono zany ny alika. Tena ny anahy kosa nanjamako tamin'izany mbola kely fa tsy amin'izao alaina ilay nofokena ny tapy-havanana dia nasiana pilo kely tao anatiny tratahana tamin'ny antsipika silanka. Na n'ilay alika fa voaja mala mihitsy mivovoa izy fa ohatran'ireny kisoa-boazambo izay. Misy koa zany zao hoe ny kisoa rehefa liantan'iny hoe mampalely. Zay fandeha fa mbola ho tantaraina moa ilay lalitra mifampitaingina ny anjeza tao anatin'ilay Rome Maranzea. Le izy lalitra anankiroa mazava ho azy fa lalitra lasy lalitra vavy zany fa za aloha tsy matoko kosa hoe misy pelaka ny lalitra dia mifampitaingina izy ary eo amin'ilay tsy afa-mihetsika mihitsy nanao an'ilay tsoraka plonge be tanatin'ilay Rome Maranzea. Dia no ny atendana dia nasorona avy eo anatin'ilay Rome Maranzea izy dia napetraka eo ambon'ilay latabatra satria lina mahitsy ahako. Dia nisotroina moa ny ambony Roma zany. Mamo le ty le lalitra, mamo. Ka le izy le anankiray le teo ambony mitsapazaka kely tetsy amin'ny 5 cm tetsy, fa le ray teo tonga dia nitsombadika be, ohatran'ilay sokatra le sangisangin'ny ankizy. Dia maty ve zany. Navela teo izy aloha zany. Ary ny lalitra tsy misy mifamangy fahoriana zany. Le ray nikisaka kely tetsy amin'ny 5 cm dia manao an'ilay mamafa tanana ireny. Manasa tanana aloha zany ozy izy ohatrany amin'ny soratra masina fa tsy zanona fahateny io. Lasa izy nandeha tsy afaka nanidina koa, kopaka ny ela ndraikidraikitra be. Dia ozy ahy mampitoka zany zao lalitra zao zany zao. Le ray moa zany dia hoe maty zany le anankiray. Le anankiray no niavy namafamafa ela tsy namafamafa tongotra teo nanidina moramora fa tonga dia nidoboka be tely amin'izay metatra an'izay. Mampime zany izy dozy zany le rony. Fity le maty tio afaka 10 minitra tsangany. Tsangany le zy. Tena anatrameko antsika mataty tokana antsika ny lalitra. Tena zavatra tena nisy zany tompoko. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 10. I feel good! Soundwave, Orange. Papier toilette, Sartido. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Mifandarana nefa dia tsy miala mizaha. Rehefa izy, rehefa lasa olona. Alasinay karazana lavilaka misy masa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikiany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'izay laoniny, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo piainanao. Orange. Nazotrika vaovao sady malefaka kokoa. Papier toilette Sartido. Soundwave, envoyez de l'argent par amour. Ravantsika ravana tena 10 oktobra raha pitso ny fetin'ny République taloha. Taloha ela zany. Amin'ny afaka efatrandro ny daty naterahan'ny raminay. Mirabatsika rehetra mba mangataka kasikety aminao. Miraba tsy matofoa manaina, miraba Larissa Goty, miraba Iantsa, dia miraba jiaby arô. Mirabatsika rehetra tanatin'ny plateau dia miraba ampiaino ihany koa. Tena nisy le lalitra tsoraka tanaty Rome Maranzea teo fa Cyril nasaina ny tantara azy moa. Izahay moa zany taloha mpilalao akoatran'ny noloa hevitsika ho avy eo fa ny lalitra no tonga ao an-tsaina. Izay taloha mpilalao ohatr'izany misambotra lalitra dia alefa ao anaty rano dia tsindriana moramora sady dika be ny resaka. Atsoboka moramora anaty rano tsotra rano dia avela ao mateny rano zany le lalitra dia tazonina moramora ao izy 2 minitra mahery dia avoaka izy. Eo zany tsisy stéthoscope tsisy inona aloha maty zany le lalitra dia maka lavenina dia na lavenina sigara efa mangatsika io na lavenina kitay avin-drehitra na lavenina any amin'ny fantapera dia alevinao anatiny iny le lalitra dia atao difotra eo ambony latabatra eo ohatrohatra ny lohalohana kibe zany mandevina azy eo ao ambany eo zany le razan-dalitra ambany eo fa velona izy rehefa avy eo. Mbola tsy nanao an'izany nareo? Velona.
mialatsiny am'le lalitra ka le izy nge oa le stétoscope ny tsisy satria zay fantany misy fo ve ny lalitra nahoana moa misy ka eny fa tena ohatran'le lalitra fampitaingina ny sotro romaranzay teo a azoko ny sary satria tena teo ahako nanao paparazzi momba ny fimamon'ny lalitra ratsy fitondrantena satria ny lalitra de tahaka ny biby rehetra tsy menatra miray eny masom-bahoaka ary tsy vitan'izany fa mbola maniditsidina eny ambony eny any jere zahay fa le lalitra teo hitako hoe le tao ambany no torana kokoa satria vao nitsoraka izy mitsamina zany manao an'le le aéroanina de le lalitra ao ambany mbola voatsindry le re ao ambany ao de mahazo le sakamalahory ambany be ary zany le ray aéro amoro de le izy avy ao anatin'le izy aloha tsy olana tamiko zany no satria za moa zany vavolombelona teo tsy olana tamiko no nakan'le izy moramora fa tsy azoko tsaina hoe fananinona tsy natao ohatrany mahazatra le tonga de pitsipiseran'reny misy hoe raha eny nalaiko moramora ary le rony nandalo tao an-tsaiko tao am'dimy segondrany hoe andao apetraka eto izy am'le lamba databatra de tsy tanymena no seho ny tantara de mipetraka teo izy anakiroa efa nientaka zany ny zavatra natonga azy nanao hélicoptera de le ray tao ambany tonga de tsy mbadika ohatra le sokatra le sokatra tsy tafatsangany reny fa le ray nandeha kely moramora nanao Michael Jackson kely nankely alolo ery de manao an'le tanana le ohatr'zao de manao an'le lalitra le fa iny a tsy naninona fa hita mihitsy hoe vembena mbola voaka aminareo amin'ny film fa lasa le raha iny avy eo nanidina de ninjera afaka atsasaka metatra teo do ninjeran'rey le litry nanidina kely de do karomaranzeo gingembre mihitsy io fa navarina ry havana velona izy anakiroa reo avy eo velona tanteraka mihitsy de lasa fa ny zavatra voamariko le ray ao ambany zany lalitra vavy fa iny nijereko tao anatin'le toerana tsisy manenjika itsony de za zany mahita hoe tsy tia mipeka lalitra mamo lalitra vavy mamo zany tsisy mikoty voatonga mihitsy lalitra vavy mamo tsy aton'le olona tsony satria tsy aton'le lalitra lahtsony satria arikoriko azy akamo azy fa navarina koa nefa de ity le lalitra ray lehilahy le mamo mbola tazako nitainginy hélicoptera nandalo teo ndray zany hoe lasa natanjaka zany azon'le gingembre ny lalitra vavy zany de ty bandy misoka ka le riny eny natanjana azo le sakamalaho de natanjaka zay mihitsy oa zay mihitsy mitsapako mihitsy fa manaraka moa zany de mbola ho hitatsika anay fa moka ndray zany no hoy jeny efa ezahatsika ty larisa melaka tena fotsiny hoe ezahatsika ndray zany hoe moka manaovana ny expérience manaraka satria taloha zahay nisy nylazan'zany hoe alay volo ny saka mialatsiny amle ty saka de zary koa tafidro anatin'zany alaina ho ny saka de hidina anaty trano anankiray de ampisotroana toka ray sotro fona retoko fa tena resaka satika le de avela ao de idina ny trano fa potika netana ao anatin'io trano rotoroterin'le tsy mahazo alcool izy de makaina matory fotsiny moa zany ny fanandramana de olona professionnel nanao azy fa azandramandramanareo any trano mivoa am'izay mivaravarana rehefa avy eo zany de tonga de ozy le saka onisy moi de père en fils nefa izy rery anosy anareo misy le saka le nanakitsako ina nanakitsako arongonina niry iny nampony ana mihitsy iny raha tena izy tena izy le izy avy eo misy le toyany montena fa le izy ninana tena izy fa le toyany monte zareo lasa nandeha nitsongoloka le ry lasa nytenenina tena ifehany daholo fa nifehany tam'le rehefa kilalao ampitiavana neny atao zany de tsy maninona hoe alainareo ny saka lehibe anankiray zay tena tianareo de maka an'le scotch ngeza be ana 5 centimetre nareo de alainareo 20 centimetre am'le scotch de apetakareo eo amin'ny lamosiny le saka fa tonga de chorégraphie tena hafa mihitsy ny ataon'le saka mono alkera tsotro zao fa azandramana reto mampalely izy tena sérieux tena mahakamo koa zany resaka biby ataoko fo mariny zany zay efa namatotra kitoza voenjy tamin'ny teny zany saka tany akato taloha zany fa nilokanay zany efa manahirana be mahazo azy amin'ny resto u de noho nefa hazo le izy de nohan'le saka ny atsasaka le kitoza nefa lokanay atoandro zany
de malahelo ihany nefa tsy tia-pijaly le saka zany de ina natao nalaina le kitoza natao manifinify tsara de natono tamina lapoaly maina de rehefa le manitra be miaraka am'le fofona tongolo gasy natao am'le de nafatotra eo am'le saka natao ohatrany hoe collier raha tsy saina fa mampalelo le mijery an'le saka rehefa fe mampalelo ay zary zangaly zany satria tsy takatry ny tanany le eo am'le collier sady tsy takatry ny vavany nefa enony eo fa akaiky ny paradisa Lucia moa zany de mandefa sarina saka mihitsy ato a vazivazy tia taloha zany ery Lucia e biby Lucia mijoro coucou coucou re Lucia sy ny saka fa iza ataony Lucia sy Cyril aloha ny anarana sakany de zay aloha ny resaka vao maraina teo zany fa ny loha hevitritsika misy ihany loha hevitra de ny resaka biby any anatin'ireny ala may reny ny resaka biby any anatin'ireny toerana zay rotika tanteraka reny misy ve akoatran'ny efa famonjena ny ala mamay azy sy ny resaka be de be samihafa mandeha momba ny fandoroana tanety ny antony samihafa zay samy milaza ny dilika atao mba aka n'ireny biby reny ho arovana be de be menomenompotsika sy ny resaktsika momba ny resaka ambato vy fa zao ambato vy anisany nanavotra ny fauna anisany nanavotra ny biby tanatina toerana samihafa satria anao an'ilay chantier izy de nalay ny biby rehetra de namporosihany ny fokon'olona anatitra an'izay biby hitany zareo mandendeheny amin'ny arabe na amin'ny alana sorona de aterina any amina toerana fitaizana azy de nanana parka zoolozika mihitsy karazany ry zareo zavatra sofianatra zany mampalelo nge mieritreritra hoe misy biby zao andro zany la tsy hoanana toerana onenana nefa tsy misy hoe etsika atao ma ho an'ny biby tsy manan-kelofana ny eriatsimba zasa rehefa manan-kelofana izy karakaraina izy zao satria ohatra ny voa tuberculose zareo mikohaka ve zany le maki lasolo rehefa tonga andray no rasy ena manao an'le feo an'le maki tratran'ny tuberculose de tena mampalelo tokoa le izy fa ny tena mampalelo indrindra dia rehefa alain'lay le vazaha ny epita le izy dia ompiny sy mpitombony taranaka de any le izy de tsika mitsiriritra fotsiny rehefa avy eo tsika mampalahelo rehefa teneny hoe ty avy any Madagasikara ty anyty ty avy any Madagasikara itsika lasa tompo amin'ny mangatakatany mihanahana aloha tsika zany le izy fa de lanantsiny am'le fomba fitenenana mihanahana loatra tsika amin'ny zavatra be de be za rehefa tena manavaka ny karazan'olona momba ny asa masina samihafa hoe fiarovana ny tontolo iainana ny resaka asa tokony atao mba hiarovana n'ireo biby misy ny atao hoe fauna sy flore moa zany hoe ny toerana hitoeran'ny biby sy ny biby mipetraka amin'ny toerana de ny atsika lotsorina fa resaka ny tena be dia be aloha ny tena asa mety ho zata fiditra ao anatiny tsy manenina fa resaka ny tena mandeha aloha de mahay miresaka aloha tsika mahay mivorivory tsika mahay manao cérémonie officielle misy vatanakondro mijoro raiky ny estrade tsika de manao kabary de asaina miteny ny solo tenan'ny communauté internationale de asaina mitehatehaka ny olona riana ny resy oatra zany efa betsaka ny asa natao miaraka amin'ireo vondron'olona ifotony fa ny fomba fanohizana no tena olana diany traikefa ny fanohizana asa no tsy ampy amintsika isika nefa diso mieritreritra fa hoe haitsika ny zavatra fa anisan'ny zavatra mety ho akasitrahako raha misy olona miteny tena tsy haiko rangaha fa ahoana ny tena mba azo atao fa tsy haiko ohatra hoe andraikitraindraisana rangaha izy ty fa aleo iantsolona telo na efatra mahay any zavatra inona moa za resaka atao zay le hoe conseiller technique ohatra ao anatin'ny fandraisana andraikitra anankiray momba ny asa rehetra ary afaka mihaino an'izany ny olona rehetra de tsapanareo amin'ny orinasa tsy miankina ohatra ny orinasa tsy miankina dia mampiodina tsara ny orinasa tsy miankina ny obligation de résultat tsy misy triche nefa any amin'ny orinasa tsy miankina de mbola misy ihany ny triche ny triche zany dia ireo service afahana amin'ny triche kely raha ohatra ka misy olona anankiray zany tompona andraikitra lehibe eo ambony eo de rehefa mahay izy de mahay mampiasa olona fa tsy vitany rery io akory tsy hoe akory hoe misy zao hoe dizena orinasa lehibe anankiray misy zao ny hoe administrateur délégué arakaraka ny statut an'le orinasa de hoe hainy daholo io zavatra io tsia
matoa mandroso orinasa io dia mahay mampiasa olona izy zay ne matoa asina ny direction sy ny service rehetrarehetra fa ny fijerijerenan'ireo kosa no tokony ho hainy fa mbola misy ihany ny mpitantana manao hoe ty lesy mba homano ty lesy mba karakarao mahay izy mampiasa olona fa ny olona aminy dia zao tsy mahay mamefaka sitranandreo olona ampiasaindreo indray izy rehefa avy eo fa alainy ho azy ny ada sy ny voninahitra amen rehefa manao an'le tatitra ry ambony ery izy dia maka 19 be izy hoe izy le izy ny olana am'ireny olona reny rehefa ankina rery amin'ny vody azo am'izay dia avela rery eo dia mifatotra rofia ao arinany tanany rofia manify kely ny amantorana azy ao arina dia avela eo izy dia misy ambody manatona ny olana am'ireny olona reny dia zao tsy manarana misitona mafy n'le rofia avy any ambadika koa izy mora tapakany le izy fa ny mitomany sy mikonanena ny ataony meloha kisarisary zany ry havana kisarisary zany ataona izany kisarisary zany ataoko izany fa raha ny tena zava-misy dia maro amintsika ny misavika voninahitra olona maro amintsika ny mangalatra tsokosokony traikefa ny olona ho ampiasaina ary maro amintsika no mirehaka fa hanao ny tsara amin'ny manodidina kanefa fetsifetsy zany hoe ohatra iray tsotra ny raisiko ohatra hoe ina rezaka resako atramina rainy za zao mahita ohatra hoe problème any eo amin'ny day raha vao tenenina moa le izy zany dia any misy nonga dia rangasofina be mpanakanto ako ary mananamana mpanakanto zay tokony andray ny zon'ny mpamorona matoa resahana le zavatra zany hoy ny fikambanan'ny mpanakanto zay miaonaona matetika amintsika sy miaonaona amin'ny mpanao gazety miaonaona amina tompona ndraiky mpanjakana sy ny sisa dia satria maharary lay izy rehefa maharary ho an'ny mpanakanto mieritreritra tokony andray ny zon'ny mpamorona no mandray an'le izy dia manahirana rehefa kilatsalatsa ny resaka manahirana rehefa kiesoeso ny fifamaliany resaka ohatrany hoe koko nomeko mangaso tsy nihinanako oko nomeko pain-perdu tsy nihinanako oko nomeko katsaka masaka tsy nihinana nomeko abobo nomeko bononoka ka raha lasalasa ohatran'izay le izy mahita hoe hoana ihany anie fa ny fomba fiarahana miasa sy ny fomba fifampitsonjovana no hitako olana ao anatin'ny resaka hoe tontolon'ny tantsaha zay amin'izao fotoana izao zany zao ny tantsaha dia miaina ny maina ny felany zava-maniry amin'izao satria maraina eo ry havana dia mbola 20 degré eo ny température maraina mbola mangatitsika ihany zany valivalo be folo eo mbola somary mangatitsika ihany zany tsika olombelona mampiditra akanjo ba fotsiny fa ny paoma mamelana itsy tokotaninay dia tsy afaka miteny inona izy tsy afaka miantoka afo azy ako hoe ndeo amindro ambanin'le paoma mba tonga azo vanina ny paiso rakena sy ny paiso maintalay dia tsy mbola mitrebona akory ny raviny amin'izao fa mbola maina ny tahony fa izy velona hita izy hoe velona dia tondrahana ihany aloka nefa moa ny rano dia anomboka tapaka amin'ny zoma rehefa tapaka ny jiro dia mitarika fatapahan'ny rano ny fatapahan'ny jiro fa ny programa samy mijery fotsiny momba le izy tsika dia hitantsika eo ny fomba hanangonana zay le loha hevitra teo andray ny bozy hoe ny misavika ny fahaizany sasany hoentina maka voninahitra any amin'ireo zay tokony ampisehoana ny asa dia maro reny moa le mokamoka amin'ny filazanaisanao raha reny mokamoka reny misy ihany ny resaka mafanafana sy ny ohatr' zany moa zany ohatra hoe ny baolina tamin'ny omaly zao ohatra riatsano tena za teo ny Inter de Milan sy ny Barcelona no jereko ina moa le Olympique de Marseille maka voninahitra moa le tena lahy teo maka Chérie, n'oublie pas de passer à la boutique Canal Plus pour payer l'abonnement. Cette fois-ci, je vais faire mieux. Je le paye à distance avec Orange Money et j'aurai des cadeaux. Ah bon? Comment ça marche? Gagnez en cadeau 1 gigaoctet d'internet pour votre premier paiement de facture Canal Plus par Orange Money. Appelez le dièse 144 dièse ou rendez-vous sur l'application Orange Money Afrique. Oh là là, trop belle la vie!
Izao ve raha ampiasa vokatra natoraly isan'andro ihany dia tia potin'ny natiora ny maka izany. Ny vokatra salama no mamaly ny fangatago, femina ilay mampifitina sy mampahiny vatako. Ataoko savony fandro isan'andro sy menaka fanotra. Azo antoka satria zava-maniry no namboarana azy. Na ny vadiko sy tamariri mampiasa azy. Kibanao saofty toa azafady. Merci. Ay, saofty toa. Ahoana zany ny fandehan'ny toa sao? Toa ny tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indraminy kely aloha izany papier toilette saofty toa anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC azo indramina kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Sorty Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Fidirano mpianatra mpifaliana miaraka amin'ny Société Générale Madagascar ny 12 aogositra ka hatramin'ny 12 oktobra izao araraoty ny tolotra fampindramam-bola soafeny ary mandray sanjara avy hatrany amin'ireo fisariana tombola izay mety azahoana ho 2 tapitrisa ariary be izao. Ie, 2 tapitrisa ariary. Koa aza miandry ny fidiran'ny mpianatra manatona ny masivo akaiky anao indrindra dian'izao. C'est vous l'avenir. Société Générale Madagascar. Misotana watan mamaliza fatenga tsara Tangatin tongu maro china mitakaza Naezana wezana waliano misakafu Maneran Madagascara matukiazi Tambula zaza Nanaula supu Nasamu tanura Ula makafi Mutiako Tiano Kuantika Patu malaza tenga tsara tialako Vita Malagas Presto Mama kukua Telo amby roapolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandaniam-bola sy ny taky ny fangaraharahan'ny loharanom-bolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndao isika hiara-handresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no ianantsika amin'ny 13 sy roa arivo. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Masak, bonus masaka! Renareo ve? Tonga indray ty ilay farany herinandro hafa kely. Mialady zao, mahazo bonus cadeau isaky ny mividy iray amin'ny tolotra izay voatondro. Arao tsy tapakary ireo tambazotra tserasera ny Orange ahafantaranao ny andinindiny mahakasika ny tolotra. Wow! Zaho indray aloha dia tsy ho tara ny fotoana io, hein? Orange. Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Retrouvez votre produit Catch légèrement parfumé pour encore plus de protection et de douceur. Catch. L'Artec invite tous les utilisateurs privés des services par satellite en bande C, notamment les VSAT,
à lui communiquer les données se rapportant au réseau satellitaire au plus tard le 11 novembre 2022. Passé ce délai, l'Artec décline toute responsabilité en matière de brouillage préjudiciable à l'encontre du dit système. Pour plus d'infos, appelez le 032 07 421 19, 034 02 421 19. C'est la fête chez Jumbo et Score dans tout Madagascar. Pour leurs 28 ans, du 3 au 23 octobre, profitez d'une multitude de promos et de la super tombola avec de super prix. À la clé, 300 000 arrières d'électroménager, 300 000 arrières de bande d'achat, 200 000 arrières de produits Chantecler ou encore 200 000 arrières de Yoplait. Tout ça par magasin et surtout, une voiture à gagner. Une Renault Kwid Outsider série limitée. Pour fêter leurs 28 ans, Jumbo et Score vous régale. Jumbo et Score, vos compagnons de course au quotidien. Faradoboka le retsy efapolo sy roanjato ireo olona nahazo roa hetsy ariary nanomboka ny volana May lasa teo ary mbola misy olona 800 no sariana hatramin'ny volana Novembre. Amin'ny volana Desambra kosa no sariana loka goavana. Motoculteur roa ny kojakoja miaraka aminy. Vola 1 tapitrisa ariary ho fanohanana famokarana. Tany 300 mètres carrés. Vatsy-Penarina 20 tapitrisa ariary na 12 tapitrisa ariary. Tadio ary fafondramam-bola iray no fandraisana anjara. Atsony 032 32 033 15 na 034 14 555 44 na manatona masuivo na mandefa CMB en Facebook. Accès Banque, Tsoutchéry. Orinasa iray mitady chef de chantier, bâtiment et génie civil. Alefa amin'ny adresse email self.mada@hotmail.com ny CV miaraka amin'ny copie en diplôme raha lianao antsoina laharana 032 12 764 70 raha mila fanazavana fanampiny. La rentrée, c'est le moment idéal pour souscrire à un nouvel abonnement Internet. Choisissez les offres Flexi by Blue Line et profitez du meilleur d'Internet sans engagement. Toute recharge avant la fin de votre forfait sera toujours à prix promo. Obtenez votre forfait de 6 Go valable pour 30 jours à 28 000 arrières. Rendez-vous auprès des points de vente Blue Line pour plus d'infos. Fa namanetsoka zany vodilanitsao dia mazotoy ihany mihaino vaovao. Andao ary ianao fa amivalo zao. Eo amin'ny resaka herinaratra no hanomboantsika azy. Mbola mitana ny sainy maro ny resaka fahatapanjiro izay seho eto amintsika ny 14 oktobra hatramin'ny talata 12 oktobra izao. Noho ny fametrahana ilay groupe faefatra andekaleka izay amitombona 3.3 megawatt ny vokatra herinaratra hovokarina. Adiny ray hatramin'ny adiny 5 ny fahareta amin'ny fahatapanjiro manomboka ny alina zoma 14 oktobra hatramin'ny talata 12 oktobra. Efa mivoaka araka izany ny fandaminana mikasika izany fahatapana izany. Mariana fa miara-miasa amin'ny ampipanjirama mba ampiakarana ny tany fampidiran-drano ahafahan'ireo tompo mpamokatra herinaratra mandinika mampiakatra ny herinaratra vokariny. Anisan'ireo hosokafana itsy azy mpaniry. Fifamoivoizana ny zara lisansa nomerika miisa 27,3 ho an'ireo mpitondra taxi eto an-drenivohitra ny commune urbaine n'Antananarivo. Nisy 7,7 no efa nisitraka izany lisansa nomerika izany. Ny talata lasa teo tao amin'ny trompokon'olona isotry. Izao no natao dia ny fampisahiana ny tsirairay fa ilaina ny fanarahan-dalana ho an'ny daholobe indrindra ho an'ny eto an-drenivohitra. Mandray andraikitra tanteraka ny fanavoazana ny famoivoizana ny CUA mba hisian'ny filaminana ara-pifamoivoizana. Fitsarana miaramila ifarana ny alahady 12 oktobra 2024 izao ny fotoam-pitsarana miaramila ho an'ny tanora 7 hatramin'ny 1 taona eto Antananarivo renivohitra izay mbola tsy nitsara miaramila no asaina ho tonga amin'ny kianja Ambeningolo hatramin'ny fotoana io. Manao antso ho an'ireo rehetra tafiditra ao anatin'io sala taona io no izany ao amin'ny ministéran'ny fiarovam-pirenena mba ho tonga hiatrika ny fitsarana miaramila izany miaraka amin'ny karapanotro-pirenena sy penina manga iray. Eo amin'ny tontolo iainana, mbola tsy voafeny afo amin'ny faritra rovana tao Ambohitately Akazobe. Atry no maly noho ny fitsokana rivotra izay tena nampitatra ny afo. Tonga nanampy ny fokon'olona tamin'ny famonoana ny afo ny direction régionale de l'environnement n'Analamanga, ny CEF Akazobe, ny miaramila, ny zandary, ny polisy, ny olo-mpanjakana rehetra toy ny mpiasan'ny district. Ny talata lasa teo nanampy ihany koa ny FIP sy ny mpamonjy-vonan'ny commune Antananarivo niaraka tamin'ny ministra ny tontolo iainana sy ministra ny fiarovam-pirenena tamin'ny famonoana ny afo.
misaotra anao nanaraka izany fampahalalam-baovao izany manome fotoananao indray amin'ny folo ora mitoy ny fandarana rivotra. Misy rivotra. Leo misy rivotra. Misy rivotra. Averina indray. Misy rivotra. Ny baolina kitra ny Ligue des Champions alohan'ny atrehan'ny zavatra hafa amin'ny kitratsika. Olympique de Marseille nandresan'ny Sporting Portugal. Nafinaritra ny match. Misy karatra mena anankiroa aloha zany ny Sporting mafy ny fizikan'ilay match ary natao tany Portugal le match. Raha koa mba tsika fanalana kely fotsiny. Sporting de izy raha bozy Portugal tsy ho arivony mamy mihitsy. Izy le azafady ka misy Sporting hafa nge. Penalty anankiray dia matin'ny Gendouzi dia nisy baolina anankiray matin'ny Alexis Sanchez. Ho an'ireo izay mankafy sady misabanka moa sady mankafy Paris Saint-Germain no mahita ny Olympique de Marseille. Nahafa-po kokoa ny lalao navoakan'ny Olympique de Marseille satria izany sport team zany. Mafy ny lalao ataon'izany. Misy bandy anankiray izay mitana saiko rehefa avy eo ao anatin'ny Olympique de Marseille loharan'ny poiran'ireo but anankiroa ireo izy tamin'ity match ity. Dia mizampy atsy amin'ny Barcelona sy ny Inter de Milan aloha zany mahavita ny adidiny raleva. Satria dia nafaty baolina telo fa saingy nitavandravandra ry Piqué dia nafatesan'olona baolina telo. Ny ady ny ady ny baolina fa dia telo no telo. Tena manjombona ny aparatoko ny Barcelona aloha amin'izao amin'ny resaka Ligue des Champions fa hita eo ihany. Ny maniry kelikely amin'ny jery ny baolina ohatrany ny Barcelona ny élément le rôle tena mafy ary manao ny ataony tsara mihitsy any aloha fa ny défense zany Piqué ny reveko hoe fatra amin'izay nisarahany tamin'ny Shakira zay dia laza ohatra ny gros baklery baolina mandeha miloby dia lery ohatra manao avy ianao andeha any fa tsy maninona ny tataza ny Lautaro aloha ohatra ny Luis izy moa le tsy le bandy le uruguayan iny Luis Suarez koa nefa fijereko ny Lautaro Martinez bandy bogos be tsy tokony hanao baolina fa tokony hanao manequin fa efficace be izy. Inona mahazo amin'ny Piqué? Piqué ohatra amin'izay nisarahany tamin'ny Shakira sao dia hoe nanambady lehilahy hafa Sakura. Raha ipozy Shakira zay eny efa tena zay tokoa hoe mbola misy ny atao hoe verticalité tadiavina. Piqué sy Busquets zany ny ao amin'ny Barcelona raha ny tena marina aloha zany efa makalinina hafa amin'ny mpanazatra Xavi. Baolina moa zany resaka zany le havana fa ny ankoatr'izay moa dia nisy baolina fito tany amin'ny Liverpool tany, nisy baolina efatra tany amin'ny Bayern tany ny adversaire andreo mbola mijery voatantisyko. Dia izay ny baolina tamin'ny omaly misy ny efatra fakatra moa zany raha ny compte point fa ny Paris Saint-Germain sy ny Olympique de Marseille mbola samy miandry ihany. Izay ny toeran'ny vaovao ry Larissa. Miverina amin'le loha hevitra matoa mangalatra ny taikefanao na ny vokatrasanao ny hafa sao dia mba ianao koa no mitaveravera tsy ohatr'izay le loha hevitra teo ka fa le loha hevitra teo hoe moa izy raha goto hoe tsy maminatra amin'ny teny tsy haiko io fa matetika makampanolotsaina anao na olona mahay an'le asa dia rehefa mandeha izy dia enao no maka voninahitra ao anatin'le izy fa tsisy raha enao an'izay manodidina anao fa enao indray no geste teknika le mokamoka ozy izy sonao raha zay dia ozy izy antsery hoe piso reny piso paka 19 reny fa aza maka 19 fa 18,5 alaina satria raha ohatra ny hoe misy fanafody ohatra hoe io dia manjary zato isan-jato dia tsy miteny mihitsy ny olona miteny hoe zato isan-jato fa 9,5 zay ihany dia izay zany le izy mangalatra voninahitra le izy nefa enao tsy mahay fa olona manao an'izy dia enao no mizesta teknika ka le ozy izy koa rehefa ankiny ambody poto nefany dia fatorana amin'ny rofia faran'izay madinika tsy mahavita lasa antsindray ny rofia madinika tapako le manapaka manolo rehefa tsy ngolokolovina ohatran'izao zany koa voapitsika ny taleny erinema rehefa tsy ngolokolovina ohatran'izao dia voapitsika ny taleny des postes informatives taratra izany hoe ireo organe d'information
ny fanjakana zany reo RNM mandray ty ny RNM mandray radio pirenena malagasy tamin'ny omaly vakina fotsiny vaovao eto e satria mety tsy tonga tany potiny ry Larissa dia mba tsika indray manampy sa vao teny Larissa teo zay any ataovy ny fiteninao ety raisina mba vakio ty raha mahafinaritra io ambany io manao na masonao io vaovao io ato eo am'le eto am'le mangamanga tram avy misy message tonga dia tsy jery noraisina ny didim-panjakana manafona ny didim-panjakana laharana fa iny laharana fa roapolo tamin'ny enam-roapolo volana roapolo sy roa arivo nanendry ny tale ny dépêche informative taratra noraisina ny didin efa miverina kale izy dia hafa io ka hafa le ambany afa ve io mety ny aifotony zany sisa misamy midina ifotony zany misy anankiray faharoa tsy mitovy ambony noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana fananana tamin'ny enina ny volana jona 2024 sy roa arivo nanendry ny tale ny radio pirenena malagasy zay za mba vaovao koa za mba mamey za mba mamey eo ambany toko vakino hoe 10 commentaire somary vitsivitsy zany misy vaovao zany aloha raha ohatra ka hoe vaovao tranaina eny zany satria efa elaela omaly zany ka maha conseil des ministres anao zany ny fanitarana le resaka le teo manko misy ny atao hoe conseiller misy zany zao ny ohatrany hoe misy olombavambaoaka zao ohatra manana assistant parlementaire maro rehefa tena jerena le izy hiasa hanampy azy aka ny vaovao reny ohatra any amin'ny manodidina rehetra any dia mitatitra ty aminy rehefa aveo ohatra zao zavatra misy resatra isika sy olombavambahoaka dia ndeto zay manao maso dia resaka sy ohatran'izany dia mandeha mitatitra misy ny tena manao an'izay asa zay amin'ny mahasa azy zay fa misy tsy manao an'izay fa miboaboaka fotsiny izy fa assistant parlementaire zay resaka ataoko izay misy ihany koa zany ny eo amin'ny raharam-panjakana ny hoe ministra misy ny tale dia misy ny conseiller sy ny sisa dia misy tokoa izy ireny dia tena manao an'izay tokony hanaovana azy satria nahazo définition de fonction ny définition de fonction dia tokony misy olona mamaritra hoe reto avy ny atao dia mba tsy sahirana fa manaraka an'iny fotsiny ohatra dia hoe bête et discipliné izy io karaha Johnson sy Mourad zay rehefa ampiarina ny zavatra anankiray dia misy tokoa ny tena manao an'izany fa misy ny tsy manao an'izany mihitsy fa miboaboaka eny fotsiny dia mety zany dia makany amin'ilay orinasa tsy miankina amin'izay izy satria Larissa moa zany miboaboaka zany eny amin'ny orinasa tsy miankina any ambatona zaka tsy hoe doradora boaboaka deadehaka oera be sianlay mokamoka ny mokamoka ndray le tonga tsy lery eboebo be dia be ny azo poera tena marina tokoa izy zany rahabozy fa le tsy mino inona moa zany tena filazan'ireny le tsy andraikitranao le izy fa ianao no sy manao anazy inona moa zany filazan'ireny savika andraikitra misy masy le fiteny mandeha misavika omby fa misy koa le misavy tsaranga zany hoe tsy tokony le ho saranganao fa ianao misy amin'ny style juste akory mandeha manao an'le izay indrindra manko le hoe manolana ohatra hoe manolana vehivavy manolana lehilahy vehivavy tsy fiteny zany eny vakina karatra fa fiteny any dia hoe misavika lehilahy le vehivavy ohatrany hoe misavika komby mahavariana le teny malagasy asa nisy vehivavy efa dia izy manjana azo atao azona eo no aleo za tonga dia maty teny zao jereko le pôsipôsy bika zareo tonga dia maty assuré mihitsy ny francis ndray dia hoe vinare amba isy an'olana izy le mandeha alina izy amin'io aza maniry an'izany fotoana aloha taloha nisy nanolana fa tsy mety fa inona zay nitombony lelany inona tsy mapety azy tsy haiko sy nataony teo tsy satria ny tsy tonga ritina amin'ny anyany hoe za zao sagittaire toetrako mpikarakarahan-javatra zany dia mitarika foana alakao zay nge zany zavatra
iny a tena mbola asaontsika fotoana manaraka hafa fa ohatrako manokana aloha de zay 224 mino anao a zako a sagitaire alakaosy teraka alahady maraina vao misandratrandro reo zavatra efatra reo a tsapako mihitsy mety tsara tamin'ny fiainako ny fiainana tsy hoe mety daholo misy tsy mety ihany koa tena misy tsy mety betsaka mihitsy fa ny fahaizana makafy ny fotoana mandalo rehetra sy ahafahana mitsinjo sy maka vahaolana amin'ny zavatra mbola tsy mety sy ahafahana miaina ny zavatra tena manahirina satria raha artistiquement zao ohatra ny tenanay tamin'izay mbola le 7 kilao teneny le olatra fa madika tompoko 7 kilao zao nanao clip voalohany tao anatin'ny tarikevoary tena amin'ny 7 7 kilao lanja mihitsy ake tamin'izany fa ny filanjana tamin'izany tsy hoe hitadidina ny lanjanay tamin'izany fa mifamadika io akehitriny zany ary mihoatra kely mihitsy azy fa tsy afaka iaina ny taloha intsonika anisan'ny aparatoka saika nataoko teo tamin'ny docteur Iandro zao a ny matory de ataon'ny psy na ny mpanao aparatoka hoe la petite mort ainareo inona ny la petite mort hafa Larissa efa nyteniny koa zany teto fa raha matady tsara Larissa de anankiroa ny la petite mort eo amin'ny fiainan'ny olombelona de ny eo amin'ny ataoko amin'ny fomba mihaja rehefa mitsaika loha atao an'izay fa mizatsy de tena rehefa mba metimety miferitreritra de tsy manao mafimafy an'le izy a rehefa miaraka ny lahy sy ny vavy de misy fotoana sekondra vitsivitsy iny a iny koa ny atao hoe la petite mort de ny la petite mort anankiray koa de ny toromaso rehefa any amin'ilay toromaso lalina indrindra ianao ka tsy manofy misy fotoana rehefa matory de tsy manofy fa misy fotoana eo anelanelan'ny rendremana sy ny toromaso voalohany ny toromasonao zany ohatra ny dadanay zao a dadanay a 224 dadanay ary Andriamason'Oro Charles no anarany misy bandy miteny manko la raha vao miteny anazy le numéro ny teny la de faly foana izy satria teneny rakoty tsisy rara iko anao 224 fa mbo ataoko fanakirikirina anao fotsiny za koa amin'io mitodikana zany ao zany meny dadanay raha vao matory a ka jereny de taitra zany hoe izy zany a any am'le degré voalohany nga matory maso na fa misy namana mpanakato a mahatsangana ary mbola tsy mifoy tena maro zany olo ty anjarany lazo ao degré anatoromaso manko iny de zay le resaka le teo hoe ao anatin'lay rendremana le ao anatin'le aparatoka le ao anatin'le fomba fanatanterahany-javatra sy ny sisa miankana fa nakora koa dia ny mamitampona koa petite mort ny mamitampona eny efa ny mamitampona ny lasa matory fa za efa nafantatro olona betsaka moa zany a maty tao patorina satria tsisy namadika amin'ny famamony zany sanadrasany araka le voalaza koa fakomaly iny mpandrinanao ny amamony misy malagasy a namonjy a ny fifanana iraisam-pirenena teo amin'ny taranja golf dia tafakatra quart de finale ny anankidimy sa ny anakenina am'zareo lasy vavy io a misy anakenina taotra ny tafakatra quart de finale fa hotenenikeo ihany ny vaovao mikasika zay fa ahidina ifotony aho namana kosa anao fiadinany tompon-daka eran-tany amin'ny resaka biara de nanao ka nandresika ika biara ke zany teneniko zany manao quart de finale daholo zareo misy anakenina izy manao quart de finale any Albie any France ny casting omaly isaoranareo rehetra tonga tamin'ny casting zay nataonay tetsy amin'ny Ivokolo omaly tontolo andro ny casting dia azavaina ihany hoe ahakana an'ireo zay mana-talenta amin'ny resaka fampilalaovana ankizy aloha anankiray ho an'ireo zay mana-talenta ka ankizy hiditra ao anatin'ilay hoe club momota ny club momota dia club efa nitsangana izy io de tsy tanay zay nanaovana azy aloha de ho averinay atsangana ihany izy io atsoatsy ny club momota zany de club hitaizanany ankizy zay tafiditra ao anatiny amina resaka lalao samihafa ny resaka fianarana nyreo afaingana tanana samihafa ny jonglage sy ny ohatra zany fa tsy resaka magia de fifampitaizana amin'ny resaka hira zany hoe ny sofina ny di sy ny mihira sy ny fiainona hira de ny fahendrena mandeha ho azy any omaly tao anatin'le casting de nahitana efa de misy mana-talenta mahafinaritra misy moa ny ankizy aloha de rehefa mahafinaritra fotsiny izy de mitovitovy amin'ny anabavitry kokoa izy de tonga de raisina ihany izy de aveo hofanina izy ao anatin'le izy misy ankizy moa de mba hoentin'ny ray aman-dreniny satria tiany anao an'le casting namomota de inona ny ataonao tsy tadidiny le izy no teo ambony saina ataovy ano
Kidro lava fe, rehefa mirakoraka, azangaty miasa anaty alabe, mitavatava mirakoraka, krikrika. Mahafinaritra zany hira ataony zany ka, satria hira malagasy zany. Azonao antoka aveo hoe azo fiofanana izy eo zina kely. De misy bandy kely anankiray ray, misy ankizy vavy kely anankiray ray, eo amin'ny eny taona eo, 10 taona no raisinay a. Fa rehefa misy eny taona tonga eo, de teny aminay, ina ataonao? Andy! Ina ny irandizanao? Amoroko taloha. Manamory taloha? Misy zany zany. Anitsika ny zavatra fisady manala azy ingeny mahita zava-misy. Manamory taloha nataony. Manamory taloha. Manamory misy mozika nao. Tsisy. Fa diny efa ny ataony. Dina re ataony lahy. Misy ho anareo zay mahafantatra ny famille Adams. Fa izy le bandy kely maditra be le mandeha ohatra manao fandehana reny ino nataony le voikely zany. Misy PDB. Fa ny lehibe zany misy tovovavy 5 taona tao clown. De izy raha tena hoe tsorina zany casting moa izy io Valina Rapitso fa hoe ito hoe izy zany de tena mety mihitsy hiditra ao anatin'ny La Bande à Momota mpanao spectacle vehivavy clown. Ka ny vehivavy clown tsy hoe miteny izy akory fa clown izy de zay zavatra ataony io mahafinaritra. Mbola maresy ny Larissa avy Ka ilary zany tsy clown fa mpanao gazety. Place Moto mifanaraka ako. Fa Larissa manana zavatra manana zavakanto be izy mbola mahay le avec Missy raha ozy ny ranay izy magnahy Larissa matiny teny tena natao bisy moa izy iny tamin'iny. Bisy mihitsy tamin'iny. Iza? Cyril Smelki. Iny ka Cyril zany aloha zany tsy fantako zany tsy miditra am'zany de isorana zany ireo ray aman-dreny mitondra ny zanany satria ny fitsapana amin'ireny manao casting na audition reny de ilaina ihany reny ahafahan'ny ankizy matsapa hoe manahoana moa ao ty satria zavatra antan'ilay ankizy voalohany de hoe enao nga tia miakasehatra, enao nga tia milalao miaraka amin'ny ankizy, enao nga tia mihira. De misy moa zany hoe zako vao fomaraina de mihira, mandrapatory de mihira, ny atoandro manao sakafo de mihira. De ina ny irainao de mahay hira, za mahay ny hiran'ny Disney rehetra reny de mihira le olona de mahafinaritra satria sady mihira izy tsy mamalana manatsofina no tian'le hira samihafa zay mety hiditra ao anatin'le répertoire. Azavaina fa izy ny fotoana anomanana an'zany ny fampisehoana ity la izy de hoe momota circus na ny cirque momota na ho hita eo amin'ny fahavalo folo ny volana Desambre izy io ao amin'ny Palais des Sports miaraka amin'ny live prod. Zay aloha zany ny fanampom-baovao momba ny casting nataony. Arabaina nisy raha tantely 20 taona nanaovana hira tamin'ny orchestra. Arabaina fa de tohizy foana fa aza mijanonjanona zany mihitsy. Rehefa tsy ampisantery moa lahy zany de zahako atsona fotsiny fa raha vao afaka de tonga de mba mandray karaha moatra ankizy rehetra so tsy manina le zany. De ny hira efa fantatra reo reny. Zany rehefa reraka lahy manao animation de atsoya. De mba mandray karamotra andreny ankizy reny e. Zany hoe raha morona hira de mba tsy hoe de mandray karamotra andreny ankizy. De ohatr'izany koa Larissa, Jamila chanteuse. Chanteuse anatin'ny tarika momota. Champion zany mihitsy ahoana moa le tsy manao le izy aloha zany ao anatin'ny club. Atao manao feon'Andriamanitra. Le izy moa zany ao anatin'ny club momota dia tsy misy fetrany akory hoe ohatrohatrohatro fa rehefa mahita olona mandro zay nahita bandy vatan'le reo ohatra ny ulka fa ny lohany ohatra ny siraiky de ny foronay zany le personne hoe surulka de io ao anatin'le tarika zany surulka zany hoe vatan'le reo olokona maitso aimo siraiky koa maitso ulka ty sao de zanak siraiky ty de mitady fiona zany zay zao ho anareo rehetra mijery fitaratra vao maraina ritovavy aza complexé satria fiona tsy de manja fa rehefa tsapanareo mitovy amin'ny fiona ny endrikareo de atsoy izahay mba ho vadiny surulka. Izy le olona taminara koa hoe za hony calme fa indraindray hony adala de indraindray hony vadika orera de indraindray hony tsotra. De inona hono ny filaza zara zay hoe azazakely hono nefa olona lahy quadripolaire zany filazanako inona tsony sady tsy bipolaire tsy tripolaire fa quadripolaire zany zany le tsy tononoko tsony za vaupolaire fantatro zay vaupolaire anaty koveta fantatro zay 224 avy ampianariko an'le kanety anankiroa atao anaty koveta
dia somary hosorana kely rano-tsavony dia fafana amin'ny lamba raha tsy hainao zany vendrany ianao bipolaire ianao tena monopolaire mihitsy ary problème monopolaire tsy afaka zairina mibragety akory miteny rery fa mialatsiny ianao zany ry havana marara fa miainga tany amin'ny fahaiza miara-miasa ny resaka teto a ny teoria mipetraka hoe raha olona tsy mifakahazo amin'ny tononandro zany dia tsy afaka tena miara-miasa mamaly aeto hoe eny za tena miteny anareo mihitsy ry havana miteny anareo afa ankoatra ny finoana rehetra sy ny finoanan'Andriamanitra mitantana antsika ao anatin'ny fiainana rehefa hivadina rehefa hiaraka jery andro ihany hoe inona ny sininy anareo fa misy natao hiaraka misy tena tsy mety misy ka le sininy ane anazavana zavatra teoriana Malala, azadiny mandalo any amin'ny Canal Plus mandoa facture. Am'tindry am'toraky ty alohako amin'ny Orange Money dia mahazo cadeau betsika. Zany ve? Dia ahoana ny atao? Mazao 1 giga octet mamay-pona raha samy avoandoa facture Canal Plus amin'ny Orange Money atsony 10 144 10 na midira amin'ny application Orange Money Afrique. Ay kosa, tsara kely za fiainan'izany Ty mba navy toa azafady. Merci ay softy to ahoana zany mifandeha antoy zao tony tena tsara rehefa mivoaka malefadefaka izy nefa matevina ay marary kibo ianao zany alors angamba indramokely aloha zany papier toilette softy to anao zany merci rangahy sao dia mba misy vese asindramakely aloha zafady nazondrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft-Do. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Ya, mipetrapetraka soa connect iny tonga avy ihany ny MP. Avy eo ny malalako. Maty isika mivilika raha vao maloto aby. Soa ihany fa nisy ny Oasis liquide vaisselle. Vita malagasy sady maro karazany. Pomme, orange, fruit rouge, citron, sady mandroatra soa. Sady afaka aby ny menaka. Oasis, antoko ny fahadiovana. Dia sa tonga indray hoe kiala iny. Arakay sady mampalefaka tanana. Bonjour, ici c'est Tansmena. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Telombrokolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ho safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanim-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanom-bolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndao isika hiara-handresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no ianantsika amin'ny 13 sy roa arivo. Masaka, bonus masaka! Renareo ve? Tonga indray ty ilay farany herinandro hafa kely. Mialady zao, mahazo bonus cadeau isaky ny mividy iray amin'ny tolotra izay voatondro. Arao tsy tapakary ireo tambazotra tserasera-ny Orange afantaranao ny anjinijiny mahakasika ny tolotra. Wow! Zaho indray aloha dia tsy ho tara ny fotoana io Orange.
Fety be eo amin'ny Jumbo Siscor manerana nosy no iseny 20 taona. Araroty ireo fiaina amidy maro be. Ny 3 oktobra sy ny tombola goavana. Azona loka goavana. Mahazo électroménager mitetina 3 hetsy ariary. Bon d'achat 3 hetsy ariary. Vokatra Chantecler 2 hetsy ariary. Na koa Yoplait 2 hetsy ariary. Isaky ny magasin ary indrindra mahazo fiara. Renault Kwid Outsider série limitée. One fa 20 taona. Jumbo Siscor ny mampirev. Jumbo Escort, vos compagnons de course au quotidien. Shell noazo antoka no ireto antony reto. Voalohany, fitaovana voamarina tsy azo angalarana no ampiasainay amarana solika. Faharoa, avo lenta ary voakojakoja ara-dalàna sy ara-potoana ireo fitaovan'ireo. Fahatelo, voaofana manokana ny mpiasan'ny Shell hitandro atsakany sy andavana ireo tombotsotra rehetra hanomezana anao ny fatrana solika tena izy. Ary farany, mifanaraka indrindra amin'izay nividinao mihitsy ny fatrany solika rotsakay. Ireo no antoka ahafahanao matoky tanteraka ny Shell. Ampilamina ny sainao, any amin'ny Shell ihany manjifa solika. Vaovao be, efa tonga izao ny Farilac mon premier yaourt. Satria mila sakafo vita avy amin'ny ronono ny zaza ampitombo azy tsara, dia namolavola yaourt vita malagasy. Natokana ho an'ny zaza ny Farilac. Ilay namana akaiky ny neny, yaourt be protéine, mitondra voka-tsoa natoraly ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kobam-barim-bazaha. Andramany ho an'ny zaza embolana na mihoatra. Farilac mampitombo zaza malagasy amin'ny fifaliana. Faradoboka le retsy efa 100 ireo olana azo 2 hetsy ariary nanomboka ny volana May lasa teo ary mbola misy olona 20 no sariana hatramin'ny volana Novambra. Amin'ny volana Desambra kosa no sariana loka goavana. Motoculteur roso ny kojakoja miaraka aminy, vola 4 tapitrisa ariary ho fanohanana famokarana, tany 300 mètres carrés, vatsim-pianarana 20 tapitrisa ariary na 12 tapitrisa ariary. Tadio ary fafindramam-bola iray no fandraisana anjara. Atsony 032 32 033 15 na 034 14 555 44 na manatona masuivo na mandefa SMP en Facebook. Accès Banque, Souteri. La rentrée, c'est le moment idéal pour souscrire à un nouvel abonnement Internet. Choisissez les offres Flexi by Blue Line et profitez du meilleur d'Internet sans engagement. Toute recharge avant la fin de votre forfait sera toujours à prix promo. Obtenez votre forfait de 6 Go valable pour 30 jours à 28 000 ariary. Rendez-vous auprès des points de vente Blue Line pour plus d'infos. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Afaka miantsonareo afaka miantsonareo Larissa WhatsApp 033 65 009 66 dia tsy misy jeu loha androany fa mitalata indray misy jeu rahana amin'ny Softia sy Sendwave no manohana ny fandarana dia Orange Madagascar aza fa kely Sendwave rehefa aveo savainao mihitsy fandraisako anjara lehibe. Allo miraba tompoko salama RDJ salama arapa tompoko resaka ny momba ny journaliste fandino maly tany andrano be tokony mba hitan'le tana ny mponina zany resaka journaliste satria izy tena hitaka be le izy dia tokony andraika isanambaratonga zany mba tokony ahitany fanjakana rehefa ohatrany hoe tandrina tompoko ny ary tompoko mankasitraka tompoko manampy moa zany izy mampita ho an'izay miaino misy may moa zany no hoe fanampiana sisany ataoko fa fitandrovana sy ny fiarovana taraiky be miraba tompoko miaraba tompoko salama tompoko niaza ansaika mba hitenikely an'le embouteillage avaty anosy makany Analakely masosokevitra ihany zany mena an'le tondrana lehibe ny tanàna zany hoe sao dia mba tokony tiasiana passage eo andohana Analakely satria be da be zany le passage eo mena tokony misosa fotony ihany le tôbila dia lasa mitohana be na hoe asiana passage ihany fa mba atao ohatran'le anosy be passage miantona zany hoe tetezana zany dia angamba mba fambaraka tsara izy iny aloha fa dia mila financement be mamboatra azy aloha fa tsara izy iny nefa izy iny koa
ho any Vietnam sy ny any Thaïlande, Birmanie any dia manamboatra an'izy ireny zareo amin'ny hazo atao tsara ny ilay izy. Angonona daholo ny mpandrafitra rehetra eo an-tanàna fa zany hoe ny fahamatorany zavatra tsangana ny rara be satria betsaka ny toerana tokony izy ohatran'ireny. Miaraka tompoko. Salama Barangandria. Salama Barangandria. Akory ka? Selena any. Selena Joy any. Vaovao any. Misy zavatra vaovao kely avy any vohipeno any. Ny anahy moa dia isaka miresaka eto da resaka vohipeno avao anay zay. Ya tsara ka, tsara ho anay mihitsy maheno vaovao avy any. Hitanareo. Misy toerana atao hoe Beafo any vohipeno any. Io Beafo io amin'izao fotoana zao io efatra amin'izay aloha nisy afoana eketo zay zavatra zay. Dia mijanonjanona izy taty reny. Dia rehefa amin'izao fotoana zao izy zany mirongatra indray ilay afo amin'ny toerana io. Io atao hoe Beafo io. Io zany ny fakan'ny olona zavatra hoe kitay tsara be, rapaka tsara be fanaovana trano. Io toerana io zany. Satria tonga dia mbola rakotrala mihitsy io. Gaga nefa za rehefa nisy vaovao nalefan'ny député Sabotkay honorable avy any tamin'ny Omaly sy afaka Omaly izy zay fa hoe misy olona voahiraka ary tratra ilay olona amin'ny groupena antemoro ato zany zay zavatra zay nalefany. Misy olona zany voahiraka handoro an'io ala io dia tratra ilay olona io amin'izao fotoana zao. Dia any toerana moa any misy ny rahavavin-dreniko, ny rahalahin-jaiko, ny zandriko any moa dia mba tena mba curieux dia mba manana fa tena marina ilay vaovao. Mampalahelo zany, tena marina dia mba nanontany tany amin'ny fianakaviana zany hoe mba hijereva fotony, mba midiny fotony na resa dia nanontaniana ilay tena marina ilay vaovao. Misy olona. Fa zay aloha zany fa dia safidio androany toerana tokony doroanareo fa efa tsy mety tsony ilay mandorondoro any. Fa zay fa dia Nisy anankiray mihitsy vaovao avy any am-panjakana hoe nisy anankiray ilay tratra iny fa ny votoatim-baovao tsy mbola azo tsara hoe inona iza ilay maniraka sy ny sisa fa hoe misy anankiray tratra fotsiny. Kesio beranga ahitana azy ao. Miarapa tompoko. Salama fandarina rivotra. Salama tompoko. Ya, mba misy zavatra tiako tenenina kely mikasika an'ity resaka doro tanety ity fa tsika mantsy ohatran'ny manipy gamna ohatran'ny hoe tsy misy teo responsable zany ohatran'ny te hoe zany manana hevitra iza mandorany io alana iny indrindra dia olona ambanivohitra tena faran'izay kely anay zao mifaritra Ambatosinan-drano aty mahita le izy. Fa tena olona tsy apozinao hoe andoro ala mandoro gaga ianao. Ianao zany jerevanao hoe tena gaga kely Omaly olona kely 7 taona 8 taona mandoro le izy. Atonona zalahy tonga dia mitsoaka. Za zany ohatran'ny presque ohatran'ny daholo zany rehetrarehetra fa ny sisa ohatran'ny te hiala ny raikitra be hoe io dia misy mandoro, io dia misy mandoro. Tsika rehetra ny tokony andraikitra rehetrarehetra mi fa tsy zay akory. Dia faharoa ngamba vela koa ny resaka doro tanety fa saika mba hanontany indrindra tsy sy karazana amin'ny resaka hitanareo le droit d'auteur sy resaka zorom-pamorona. Aiza ho aiza moa zany ny fahazahoan-dalana ny télé gasy mandefa an'ireo film récent reo amin'ny écran tsy tonona anarina fa izy rehetrarehetra film mbola mivoaka salany ivelany androany fanomboka mandefa azy ny télé privé, ny radio, ny télé azafady. Nefa tsika ohatrany gaga be mahita le canal plus any ivelany karazany tsisy mahasahy mandefa an'io mba tsy ray taona aoriana. Tsika mandeha ohatra hoe mandeha any États-Unis le izy androany en salle androany hariva le télé gasy dia mandefa azy. Ny fahalalana azy aloha zany iny aloha valiana kely hoe ny teo aloha aloha zany ny film mivoaka en salle dia misy fifanarahana amin'ny télé izy ireny ary misy vola aloha rehefa afaka herintaona. No taty aoriana ny fahalalako azy enim-bolana dia efa misy tonga dia mandeha amin'ny télé izy. Abanareo amin'ny rivotra. Abadiako ny firenena Itaosy aty ny ampy. Firenena Itaosy. Ohatrany nahaliana anahy le teny Ragoto teo le mahakasika an'ilay hoe
raha vao amin'ny toninandro na tsy haiko moa zany hoe misy toninandro teo fanaraka dia tokony ihany ohatra hoe mpivady. Resako ny antso hoe tsy absolu ny resaka fa fijerena an'ireny. Dia mba tiako azavana kely satria ohatra ny mahakasika an'aly izy ohatra ny tonga dia mino raha hoe marina ilay zavatra teneniny Ragote dia mba teraka vierge ianao. Mba hazavao kely. Ahoana? Vierge ianao ny toninandronao. Misy manko ny horoscope dia misy ny andro amin'ny malagasy toninandro amin'ny malagasy dia misy ny horoscope tsotra mahazatra antsika ireny. Amin'ny teny gasy moa izany dia alakarabo. Scorpion zany. Eo. Eny somary mitovy ihany na tena mivady nefa ny ohatra ny hitako hoe sao dia misy zavatra tsy milamina. Aloranga mihetsika ny raimbozy amin'ny sabotsy. Satria fo kely manko ilay fotoana eto. Aleo mba hoe resy ny raimbozy amin'ny sabotsy. Marina mihitsy izay. Ny olana ange dia zao io hitantsika amin'ny gazety hoe signe zodiacal io nge ka tsy mitovy amin'ny tena fanandroana tena mandinika anisambatan'olona misy tsitoviny betsaka fa mila hoe fanatonana ireny mpanandro reny mahay tena azo antoka hoe mahay fa raha amin'ny ankapobeny fotsiny dia izay lazainy goto izay hoe misy fifamenoana, misy fifanoherana, misy aza hoe tsy ny vintana no tena mampandeha ny fiainanao fa ny ezaka ataonao koa. Apresiako nareo mihaino isa maraina. Dia ina moa? Isa maraina misy toninandro amin'ny mifoaza dia toninandro tena marina daholo mihitsy fa amin'ny ankapobeny dia izy. Ny fanampiana azo atao mety mianto foana angamba izy mivady aloha mila malala-tsaina amin'izy ireny satria misy ihany koa ny zavatra hampahany no raisiny nefa misy zavatra lalina hafa tokony ho jerena ohatra. Allô? Miraba tompoko. Allô? Salahoana tompoko. Salama. Salama tompoko. Radio pihana kely aorinanao sa tsy haiko télé sa tsy fantatra. Zao ianao maheno? Zay. Nagnino an'ilay resaka ragoto teo zany dia mahatsiaro anaty aloha le hitanao le resaka moka. Resaka moka sy lany. Taloha za fa mamo rangaty dia mihaino lalatina dia aria any ambony ary dia mandeha le moka dia reko tsara eo amin'ny tanako. Dia manaiky vitako mihitsy mivoky ny kibony iny. Ary tonga dia maneho izy tonga dia mijery ho azy. Fa zany hoe ianao efa nanao za efa nanao saina efa nanao an'izay daholo rehefa manaikitra eo atapon'ny tanana izy le tanana mioaka dia le sotonina moramora le hoditra avy ety amin'ny ankavia sy ankavanana dia tsy afaka miainga le moka satria voatazona le fantsika izy nefa efa voky be mampalahelo ihany dia mitenen'le mokamoka teo koa le lazain'le mokamoka le misandoka ny tiany tena le be dia be manao an'iny ny ampiasana dia tony amin'izareo androany ary ny amin'ny firenena amin'izao koa ary raha jereo ny raha firenena amin'izao fa be dia be mihitsy misandoka ny tiany tena. Zavatra nataon'olona zany lazaina hoe zay nanao an'io lokolokony zalahy eo le izy. Zay raha ngamba mazotoa. Ny resaka natao teo efa nilaza mihitsy hoe ohatra zany ry havana ohatra zany raisiny zany akana kisarisary samihafa. Allo. Araba tompoko. Everina teo ihany amin'ilay resaka ty ihany mpamorona ty fa ity film resaka fandefasana film ty zany tena ohatrany rehefa ohatra hoe zany avelanareo io moa zany tonga any amin'ny tompona rehefa avela andefa film ohatran'io le télé privé to Madagasikara avelao andika film sy andika anina ny radio eny amin'ny ankalamanjana le mpandika film sy ny karazana ankoatra ny film gasy fa ohatra lasa tsy mety le izy hoe manenjika etseroa nefa le écran tsika jerentsika amin'ny ala fanenjika be mandefa le film zavatra hitako hoe fa izy ane tsy eto hitako hoe goty hitany zay amaliny goty le izy mahafantatra ohatra momba Netflix sy ny Canal Plus fantatro haiko mamaly azy raha izany Netflix
mitsa mako reny iny de galina am'zareo fa ohatra tsy teny mako fa tsy mety le miteny an'le radio na tele anankiray tsy mety kosa fa mandefa le izy tokoko hariva apitso maraina misy mijaja le mpandika film mandika le izy de ohatrany tsy mety de zay zany mba tiako hoe systemany hoe sao de mba tokony asiana fanazavana elaela mihitsy de mba mazava ny olo hoe zao kay miatomatoga le telegasy masaa mandefa film ohatran'ireny sao totoko ny androtriny izy mandefa de ataony alina be fombovoaka ny androtriny zany hoe zao aloha zany ny zavatra tokony ho antanina ny tompona ndraiky mpanjakana ohatra eto amintsika izy ve afaka mitsongoloka ny amin'ny tele anankiray izay mandefa film zay somary tsisy idirany malagasy ny droitn'le film fa ny ala international no afaka misy signalement tovy amresaka Facebook io misy signalement tokony atao ve satria tena mahafantatra film mivoaka en salle any France fa mahazo autorisation mandefa daholo ny tele eo manko maraim-baovao zao fa ianà zany mbola tenenina foana le resaka doro ala zala mba tifandany tena za ihany mba teneniko fa tena mampalahelo le zavaboary rehetra mienao olombelona aloha voalohany reny ente mba irafisoka le andro ratately alavily jiro ihany fa lena indrindra rahato so de samy ho tratrany dariva indray mahatonga anoy kely le resaka droite io manko de miteny le rangah manko hoe rehefa tsy hitanareo zay anaovana le tele mandefa an'le film ohatrany hoe pirate zany de aleo ary izahay aleo ary ny olona anao copie sy ohatran'izany tena tsy mifandray koa zay resak'izay tsy mifandray zay resak'izay satria misy ny perception sy ny droit zay tokony ho jereny ny tompona ndraikitra hito toerana no mafaka anazy fa misy hoe ny ambony be le radio vonoana misy le radio vonoa le radio de mitenena am'izay ary mbola miverina eo raha mbozy miverina eo raha imbozy eno selanselanjo ihany ny Jordanie manakory akory ragnandria maharaka vaovaotsika na itsitsy akory ragnandria maharaka vaovaotsika na ty Jordanie ary toizako kely le zavatra anteneniko le momba ny VPN teo tamin'ny herinandro tao alohan'izay efa nisy trano may teny amin'ny partirany Vatomasina VPN tokana zany mbola tena mbola misy le fihavanana le hitanao le mifanampy ao anaty sarotra tsy miandry pompier tsy miandry polisy tsy miandry nino azo safahitana zany zavatra zany ary azo raisina mifandrimbona ny olona rehetrarehetra zany hoe mbola toetra mbola tara zany teo Vatomasina amin'ny toerana terahako misy io misy traboina maromaro tao de vita any zavatra iny de momba n'le tany be afo le mahiteny zay misy olona zany karamaina ve rangaty andoro ala de tratra le olona nana de eo zany mbola tena mila fanadadiana tsara misy izy le naniraka tendrena na hoe zay na zavatra manao io zany mbola hoe mbola sy mivoaka le trondro ngeda mbola trondro kely no mivoaka zany aloha hatreto fa trondro ngeda oaya moseky zay oaya mo zay mba de olo aminay eo tanàna eo ihany efa fantan'olo an'izy raha fantako zay tara imbozy tataraiko eto amin'ny radio eto zay mba mbola hidiny fotony aloha za hidiny fotony aty anga ianao tanàna kely ange zany aty ianao mitsy Jordanie ho avy any tsika rehefa mifanena tsika rehefa tongava soa ho avy any afaka kely hoany aminareo any tsika zay fa de safidiondroany zay ala tokony donareo fa za lotonany arabe zay de mampamangy amin'ny mampamangy amin'ny larisao tsy latelo no nidorany fokony ola velatany Ambatondra Zaka de anankiray tsy mety may fa ny anankiroa no may kila fa ny anankiray tsy mba hitarena tompoko am'le piano sy vapandresana amin'ny ambodiazy fa tena be mpisito mahery be lasibatra mihitsy zany le mpitondra moto de amin'ny riviny eo any zato miakatra akaiky ny tetezana io akaiky ny rond-point de ahoana nataony an'le mpitondra moto amin'ny mpivarotra rona koa saviliany ve le moto sa torany ohatrany teny anjanahary taloha torany zareo le mbola tokony feno manko zavatra tsy voazavany le olona ny teny teo ohatra hoe rehefa manao moraingy allo eny tompoka miara-pandrivotra salama tompoko mba zany ohatrany le razokony teny resaka film teo mba ohatrany mba hiditra kely sahirana be mihitsy namana
dotsika hoe fa inona moa problema amin'izany aloha gasy mbola hita aloha be rangaha zany ange raha mbola hanao droit sy ny tsaikotsaiko any a mbola vola mivoaka ho an'ny malagasy zany fidiran'le hoe rehefa vela manao an'izany dia hoe raha ny vazaha ve no anananao dia hovonoana koa hoe rajao tsisy idiran'izany le izy fa rehefa anao mba hita ny gasy inona raha problema an'izy oky zany tiako fantatra be mihitsy hoe inona ny tena olana hoe mba hoe amin'ny ara-dalàna daholo izy sotra to misy zavatra tiano hazavaina ao anatin'le izy zany hoe aloha mandeha amin'ny ara-dalàna daholo fa ny olana amin'ny fanazavana izay nomeko teo dia misy karazana gestion droit zay tsy hidiran'ny fanjakana eto amintsika ny hijery azy amin'ny maha-télévision mijoro an'le télé satria ny anavaka tsirairay sy hijeryn'ny contrat de diffusion an'le télé momba ny filma izay alefany mety ho anjaran'izay amina resaka information fa amin'ny resaka gestion de droit dia tena misy mihitsy ny télé teto amintsika ny tokavany avy any an-dafy ny tompoko salama tompoko misy ny allemand zany virina amin'le resaka le droit le resaka filma zany mba tiako retahana kely na ny tany mantsy le nafika teo aloha teo hoe inona ny teny ramose atongavana dia le izy fange misy ny olona manara-dalàna misy ny olona zany ohatra hoe plateforme Netflix ohatr'izany mandovoly izy mijeren'ireny film ireny raha fahazahoako anazy mantsy zao le film resahan'le ramose teo aloha zany zao mety le Game of Thrones sy Seigneur des Anneaux ohatra zao manana an'izay olana izay zao hoe alefan'ny olona miteny eto amin'ny Madagasikara le izy nefa misy olona maromaro eto mandovola somatsara mijery ireny zavatra ireny dia mety izay koa zao anatin'le izy hoe misy olona kosa manara-dalàna dia misy olona tsy manara-dalàna izay angamba mivaly mety hoe azoko hamalina kely an'le ramose teo aloha hoe fa inona ny problème an'le ramose le miteny an'iny droit iny manampy fanazavana ianao le hiavinao anatin'le izy ny azy tena mazava hoe fa maninona no misy film mivoaka androany any an-dafy dia mandeha aty dia noho izany ozy izy aleo arany olona rehetra ino no mariako raha iza aleo arany olona rehetra zany mahafahalalahana ary fa sakasakana kanefa allo tompoko zay ihany le namoaka le sujet film teo fa ohatran'ny mianadava kely mantsy nandalo zany nisy fotoana nandalo zany teo mpandika film zany dia misy tsy haiko olona ohatra zavasava le mpandika film teo dia inona reto izy le tsy haiko le autorité inona reto zao Game of Thrones reto Seigneur des Anneaux tsy azo adika ty dia ohatran'ny natahotra le mpandika film tena nandika lalàna zany tonga tany an-trano kaga fa misy télé mandeha fa le Seigneur des Anneaux sy le House of Dragon teo zany nanomboka tonga saina amin'izay hoe fa maninona roa rehefa le télé gasy hitany rehetrarehetra dia hoe tsisy manakana io fa mandeha ara-dalàna sarotra be le teny an'le izy le télé zao mandefa le izy fa zay zany le tena problème hoe tsy miralainta mihitsy ve zany le fampiarana le lalàna fa rehefa mpanao copie film kely ery zarakara moa mahita télé mijery film tsy mitelecharge amin'ny Netflix tsy mitelecharge amin'ny torrent zone de téléchargement satria za koa ane mandika lalàna satria tsy Madagasikara fa le hoe rehefa atao miralainta tompo dia mba atao miralainta fa zay le izy fa tsy hoe zara ko arany gasy hoe rariva androany zao dia ivoaka zao te film horreur vaovao be 2 iny rarivana io misivy dia efa mandefa ny télé rehetrarehetra dia avelao le mpandika film mba hanao koa rapidizay zay le problème tsy haiko azonareo ngamba rapidindray mitatasiky sao dia misy koa sarany tamin'ny taloha manko nisy le hoe consortium dia ireny no mamoaka ny horonan-tsary izytenena zany hoe raha samyna mpamoaka film kely ery amin'ny taxifonerie sy ny télé dia samy mitovy hoe samy tsy mamoaka apiko aloha le fanazavako sy ny eritreritro hoe en tout cas le izy c'est le bordel intégral dans le monde misy an'izay aloha satria tamin'io misy plateforme azo akanany sy mivoaka anatia Mauritiany mba mangataka re zay tompoko mba janona le dorotanety fantaranakay ao Madagasikara dao no fianakavineo mba mangataka re toka mangataka ho amin'ny
taranaka eo mamanay ao zay reto Madagasikara misy aloha le Maurice fa tsy miandrivotra ry le rony raha mpanao politika manao an'io ajanony reto satria mpanao politika ane afaka mitsoka rehefa tena may Madagasikara mitsoka aty andafy izy fona reto fa azatorana Madagasikara azatorana rehefa manena le taranaka manatentsika mba miandrivotra miatso re tompoko miatso re tompoko mampalahelo le Madagasikara sodra betsaka zany one ho taxena aloha any am-porony ny briquet le nitenen'ny Céline teo le hoe misy olona le hoe mampaniraka zany tena aloha mba hivoaka le anarana dia aloha hitan'ny olona dia zay anaovana omeo anay anaovana azy zao manko zao ny polémika mandeha amin'ny télé am'izao zao dia ny mpitsara zao manao communiqué officiel mihitsy milaza hoe ho anareo manao ny enquête sy ny zao sy hitanareo iny ady-hevitra iny misy hoe efa tonga dia mamoaka ato ohatran'izao fa zavatra ny hainantsika zao anatin'ny taona maro zany avoaka nefa misy mbola tsy maninona akory ary misy ndray efa lasa any amin'le akilany ndray izy mihodikotinao izy omena carte électorale izy fa aombadika any izy koa zay efa mihoatra n'ilay izay le sehatra zay nefa mbola mifloa tokoa dia miverina makany resaka film isika le bordel intégral teneniko dia izao ny fomba ivoahan'ny film pirate PDP ny fomba igérena ny resaka droit jerenareo fa raha tsika droit d'auteur anao mida fotsiny ary aloha tsingalambangidina sgolobatity tsika eo anatin'ny adevitra samy hafa misy andrezera Samuel mbola asantsika miakatra eto ahoana mora angaty ny fomba igérena ny droit de film avy tsy makary sarotra le izy aloha voalohany indrindra faharoa efa any amin'ny tanatohatra fahatelo miady amina film diffusén'ny télé amin'ny film pirate azy satria inona no hitranga ozy ianareo ny avy eto toerana sahirana dia hiteny amin'ny télé io hoe télé ianao nandefa Game of Seigneur des Anneaux de Harry Potter tamin'ny maly nefa ny le izy vao nivoaka tary ny zava-mitranga anankiray hafa koa nefa misy ny film sady mivoaka any ivelany izy mahazo mivoaka amin'ny télé rehetra rehefa mahazo mivoaka amin'ny télé rehetra izy zany droit ohatry ny ahoana moa zany le izy droit de diffusion le droit de diffusion amin'ny télé zany ohatrany hoe TV5 Monde zao tonga teto dia miteny hoe omeo film malagasy izahay fa isaky ny alefanay dia misy vola mandeha any amin'ny producteur ny film io fa ny lalana makeo moa avamonisy tsy tena misy namana ato hoe ny eto amintsika ozy izy ny zavatra rehetra voarara rehefa akana fahazondalana dia mahalalaka sy azo ataondray avy eo voarara mandoro tany tsy mandoro ala aloha akana fahazondalana dia lasa mpanao charbon sy mpamatsika tay amina orinasa vaventy voarara no mitrandraka sarobidy ay aleo asiana fahazondalana dia amin'izay malalaka ny fikapana sy fitaterany voarara ny fanorenana ny tsy ara-dalàna manorina trano amorika sy ny anaty ala akana fahazondalana indray zany dia lasa zao voarara ny fanotorana ireny lemaka ireny mety teradoza sy todradrano akana fahazondalana dia atao hoe hoan'ny tombontsomy be sy ny maro voarara ny fitrandrahana rena kibony tany aleo asiana fahazondalana dia telo amby roapolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana hitobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao tadidio kanefa fa endrika kolikoly ihany zany satria tokony ny hevitra no hibaiko safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandaniam-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanimbolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra ndao isika hiara-ndresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolikoly no iainantsika amin'ny telo amby roapolo sy roa arivo kibanao sorti toa azafady merci ay sorti to ahoana zany mifandeha to sao tony tena tsara rehefa mivoaka malefadefaka izy nefa matevana ay marary kibo ianao zany alora ngamba indramokely aloha zany papier toilette sorti to anao zany merci ranga sao dia mba misy vese asindramakely aloha zafady Nazondrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Sorti-Do. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées
et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Hafantalo tanora masina itao sy en concert live amin'ny canal Olympia Yarivo Route diga andotapenaka toerana ngeza be plein air tsy mamovoka mihitsy satria goudronné tena afa tokoa ny taloha e alahady 13 oktobra 2024 manomboka mirora tolakandro ivoa amin'ny 2.10 orana vavahady fandraisana anjara tsotra 10,000 ariary fa mandria toerana 2 ariary tadio ary tanora masina itao sy en concert live ao amin'ny canal Olympia Yarivo Route diga andotapenaka piara-miasa official RDJ. SR Event si Beru milanja prod dia manolotra ho anao Gospel Show irahanao amin'ny TGC, Jaws Band, JMNC, The Singers of Jesus, Pepe Shine, si Enika. Ao Antsahamanitra ny alahady 13 oktobra 2024 tapakilatsot 8,000 ariary, réservation 20,000 ariary, VIP 25,000 ariary. Ny tapakila dia hitanao amin'ny ticketplace.io, Super Musique Analake, Zion 77 partenaire, RDJ, Zion 77 sponsor, 4 Express. C'est la fête chez Jumbo Escort dans tout Madagascar. Pour leurs 28 ans, du 3 au 23 octobre, profitez d'une multitude de promos et de la super tombola avec de super prix. À la clé, 300 000 arières d'électroménager, 300 000 arières de bande d'achat, 200 000 arières de produits Chantecler ou encore 200 000 arières de Yoplait. Tout ça par magasin et surtout, une voiture à gagner. Une Renault Kwid Outsider série limitée. Pour fêter leurs 28 ans, Jumbo Escort vous régale. Jumbo Escort, vos compagnons de course au quotidien. Nialad, 16 octobre, Manum Kamrura Tunakanj, ni école, l'île des enfants, Madagascar, Mankalazani, Fatel Tonen, Demanul Chawansika, Revi, Tulakanj, Yaranamni. Samuel, Efanyatramsawa. Awamni, l'île des enfants, Ikanza, Mouimangake, Ismifi Varotana, T-shirt, DVD vidéo, USB audio, Aïnounom, 10 albums, Samuel, Lanumkan 1997, Achamni 2018, Wami Denatueraneanku, USB audio, album Vovo, Bandranga. Tapaki, Café Smooth, Ambouinaïns, l'île des enfants, Ikanza, Rêve Tulakanj, Yaranamni. Samuel, Pieramias, RDJ. La rentrée, c'est le moment idéal pour souscrire à un nouvel abonnement Internet. Choisissez les offres Flexi by Blue Line et profitez du meilleur d'Internet sans engagement. Toute recharge avant la fin de votre forfait sera toujours à prix promo. Obtenez votre forfait de 6 Go valable pour 30 jours à 28 000 ariary. Rendez-vous auprès des points de vente Blue Line pour plus d'infos. RDJ, I'm Steve Marine. Rivka. Mandray vahiny? Miveriny ty maro ny zavatra afaka lazaina ny BDP fa zao efa elana niriko an'ity bandy ty ho avy teto fa tonga izy fa saingy tsy le resaka tena nieritreretako azy no natongavany eto fa resaka hafa dia miaraka amin'ny Orange izy eo amin'ny Fédération Malagasy ny lalao fiarakodia ty ezaka ty malagasy ary bozy mba hisory lo fiarakodia oui saotra tsy Rémi fa M6 avy amin'ny Ralegasy velona soma tsara ilalisato klasy miatra izy salama miaraba ny mpianorivotra rehetrarehetra na ny eto Madagasikara na ny any ivelany ozy moment itifisy zay dia miaraba manokana mpakafy sport mécanique sy ny mpakafy fanatanjahantena dia miaraba nareo mpiara-miasa rehetra eto amin'ny RDJ nanareo eto alohanay afaka ahitana ianao dia marosoasina daholo tompoka
Inona zavatra ho karakaraina sa hoe fanentanana iny? Ia, fanentanana araky ny mety efa fantatrareo ihany angamba dia ho tanterahana amin'ity faran'ny herinandro ity ny rany international de Madagascar. Andininy fa 30. Zany hoe dingana fa 5 amin'ny fedina tompontaka Madagasikara izy io manomboka rapitso ka hatramin'ny lahady. Ny fiaingana moa zany dia ry amin'ny materoto akoron-drano eo amin'ny mitato avonana eo rapitso. Rapitso zoma. Ia, dia misy sedra manokana 13 zay ny dika teny l'épreuve spéciale na manam-pandekama. Totaly eo amin'ny 770 kilometatra eo ny halavany. Izy ireo zany dia saika eo ny anerana amin'ny vodivorona sy mieritretoska daholo misy an'ilay toerana. Fa misy ihany ny sedra manokana anokafana fifaninanana ny zoma aorina rina kely mitato avovonana eo zany eo anelanerana Pangabe Ambotro Manjaka ka hatreo Lakamisy Feno Rivo. Dia izay ihany no amaranana fifaninanana. Misy fitohizana io. Pangabe Ambotro Manjaka. Voaka eo Lakamisy Feno Rivo. Ambanimbany tsenana Lakamisy eo zany. Dia izay ihany no amaranana fifaninanana ny anaty le lalana. Eo amin'ilay pavézy no mivoaka. Eo amin'ilay pavézy. Tadidiko Bata sosisy hoe raha Madagasikara. Dia ny mivarotra mihitsy no manao club TM Efraline karakara azy. Dia izay moa zany amin'ny fikambanana misy hoe Raligasy zay dia mikarakara ny atao hoe famahoana zany na ny vulgarisation ny rally zany. Ny tiany filamatra moa hoe partager la passion zany mizara ny fankafizana an'io sport auto io zahay. Ny vulgarisation moa amin'ny ankapobeny aloha hoan'ny mijery aloha indrindrindrindra. Ka hoan'ny mpijery ka. Manahoana ny fandrindrana ny resaka fifamoivoizana satria rapitso zoma ilay izy tena anatiny hoe fiasana sy fianarana daholo ny voakavoaka daholo zany. Nefa ilay izy ilay izy aloha zany raha ohatra ka ny fifaninanana rally zany dia misy ampahan-dalana anankiroa. Misy zany le atao hoe sedra manokana zany reny ao anaty faritra tsy ampiasain'ny mpampiasa lalana hafa zany. Reny matetika any ambanivohitra lalata moa zany fanaovana le keneninao teo zay zao dia lalana tsy dia ampiasain'olona loatra. Foana aty ivelany indray ny mpanao rally dia manaja ny fipetran'ny fifamoivoizana rehetrarehetra. Dia safidy ny lalana zany tamin'io tsy dia makany amin'ny lalana be misy zany atao hoe lalana tsy maintsy alena parcours obligatoire. Dia tsy makany amin'ny lalana be mpampiasa zany no mpifanirana. Fa laingalainga aloha raha ohatra ny hoe mana amin'ny lalana tsy dia mahasarotiny ny olona le ana fa vao mahera faly be le olona mandalo. Vao maika mahafaly fa mba fanontaniana fotsiny mety mifandraika mety tsy mifandraika. Tsindro tatoato zao tsy ohatran'ny taloha fa misy antony le izy fa zaho mahafantatra ny antony fa ianao aloha ny anontaniako hoe tatoato zay misy migafigafy any amin'ny lalana. Misy manao vaton-goda be ny voan'ny pista, misy mitoraka tapoka fa ahoana zany ny fipetraraisina amin'ireny zany. Misy ekipa nareo ve? Ia, ny fandehan'ny fifaninanana rally zany dia misy an'izany hoe fiara-pano mpitsava lalana maromaro zany. Dia misy ilay atao hoe faux sécurité reny zany sady manoro ny fiarahamonina eny amin'ny manodidina amin'ny lalana nanaovan'ny rally no mijery an'izay zavatra izay. Information sécurité. Dia tsoizakany zany le momban'ny raligasy zay no fampitana ny vatana amin'io. Zany hoe ho an'ireo mpampiasa tambazotra sosialy Facebook zany dia izy mifampitana ny vatana ny zavatra miseho ny atsehatreny mandritra n'ireo 3 andro eo zany zoma sabotsy ny alahady afaka arahanareo ao amin'ny page Facebook ny raligasy mifanoratra azy RAL Vernine Roux Ifarateny GAS Ifarateny RA2LYGASY. Ia. Dia izay ngamba no rehefa tonga any amin'ilay toerana antenenao teo ino izy ity ia. Maromaro ny toerana fanamijery na vodivorona ianao afaka miditra na miditra aty Ambohidranomanga eo amin'ny Villa Verte. Afaka mahita mpanandalana maromaro ianao dia afaka miditra koa avy any Imeritsiatosika. Dia misy fiodinana indroa ao amin'ny SRK tsy eo amin'ilay fanaovana kartina fa misy lalana vaovao namboarina zay lalatany eo ambany eo ho ampiasaina izy io amin'ny zoma dia ny sabotsy. Dia mampiavaka an'ity fifaninanana ity dia misy ny fifaninanana atao amin'ny andro alina zany misy sabotsy alina manomboka amin'ny 9 zany soma misamby angamba fa tsy dia tena alina eo any alenelan'ny kinapo Vodivorona sy Ambohibato zay ny anaran'ilay tanàna avana Vodivorona zany no miditra na vao amin'ny Villa Verte
dia matazana ny toerana zao. Ny alady zany no tena zoma, sabotsy, alahady dia misy daholo. Inona no miseho ny alady indray amin'izay fotoana izay sa efa fizarana lahady mbola misy sedra manokana anaky efatra. Ny ray zany vao amin'ilay hoe soavindray hatreo Votovorona 520 kilometatra izy io dia misy ilay vao amin'ny Kinapo samako amin'ilay soavindray 10 kilometatra mahery io dia mivirina amin'ilay 520 kilometatra teo ihany dia ilay araka ny lazaiko teo ilay mamarana azy ilay eo amin'ny alaka misy hoena Rivam-Pangabe eo amin'ny 10 sasany eo nareo zany dia afaka mandeha miditra any mijery an'ilay izy zay mahasamy hafa an'ilay mampiavaka an'ity rally ity zany somary tsy dia lavitra ny lalam-pirenena daholo zany ilay lalana ho alay. Dia zay araka ny lazaiko teo hoe ho anareo zay tsy afaka andeha hamonjy any amin'ilay toerana zany dia afaka mitsidika ny pejin'ny rally gasy hitanareo daholo amin'ny fotoam-pamaranana matetika misy ohatran'ireny fa miankina amin'ny mpikarakara tsy ahivona ihany fa ny club-ny TMF Rally mikarakara azy ho an'ilay fampitana ny vatana teo zany dia raha na miasa amin'ny orange sy ny orange couture izy dia ankoatr'izay koa mba misy ketrika ihany mba tsara dia misy ketrika ihany tsara mba zaraina amintsika hoe fiarahana amina samy malagasy hoe misy zany vokatra ataontsika hoe rindram-baiko ilay izy na application ahafahana mijery amin'ny fotoana eo en temps réel moa zany ny vokatra miezaka zany tsika manakaiky reny amin'ny WRC reny ny raha nay ny asa tamin'ny IT université eto Andoranampotsy mpianatra malagasy daholo nanao an'io sy niketrika.com. Application mihina filaza azy teo rindram-baiko ataovy application zany ka ny application zany izy io ny application rally gasy io zany dia azonao alaina ao amin'ny Play Store fa ho an'ireo mampiasa solosaina zany dia miditra amin'ny tranokala rally gasy TPKMG. Zay ngamba le ho an'ilay tian'ny Erika teo fotsiny misy fanabeazana sy ary zay no isan'ny hoe anatin'ny fizarana le fankafizana zany dia misy fanabeazana ara-piarahamonina tsy eo anivon'ny rally fa eo anivon'ny fanatanjahantena rehetra fa manana valivaliny kely anankiray zany matetika mantsy tsy raisina hoe fanatanjahantena ny resaka sport automobile na sport mécanique fa ohatran'ny hoe rindrarindra mmpanan-karena zay zany tena fandraisany ankabeazan'ny olona an'ilay izy io dia ny olona efa kosa ny aloha tsy nataon'ny olona fa hoe mpilalao mbola tsy nanan-karena fa nanao an'io fa nanao an'io zany fa tsy mmpanan-karena 204 no entiko tamin'izany rehefa tena miaraka ny zavatra rehetra zany hoe mpikirakira sy mpilalao azy misy mijery dia mila atory sy ampianarina ny olona amin'izay toe-tsaina fijerena zavatra zay misy ny tennis misy ny golf misy ny basket misy ny rally fa azo atao no mijery raha ny rally zao no anisan'ny hoe sport démocrate indrindra maha-olombelona ny olombelona hoe ny amoron-dalana dia mijery satria tsy en cercle fermé fa ny kanamanjana rehetraanozakena zay teny Gottlieb zay matetika zany any amin'ireny toerana lalovan'ny rally ireny raha olona toerana tsy dia be mpandalo zany dia ny fanontaniana apetraky ny olona rehefa vita ny rally dia hoe roviana indray mandalo ary le izy misy lafiny konga ara-piariny eny amin'ireny fiariny fotony ireny ny toerana fandalovan'ny rally dia efa mahafantatra mihitsy hoe rehefa mandalo ny rally dia mba mitombo kely ny vola kirakira miditra zany ampitomboana kely ny isan'ny zava-pisotro ny ampitomboana kely ny composé sy ny paty amboarina zany dia olo mitany tsy lozanadana moa zany tele misy an'ilay mikafokafo fa ny fiarahana miasa amin'ilay vondron'olona fotony ihany koa resaka fokon'olona sotra zany misy fandaminana azo atao ohatranahako zany taloha tambola fotoanan'ny Ramarsona ny ralahy avy na resaka slalom na resaka rally dia mba manaraka an'ilay tonton koa eny ty zao mba tataraiko ny sipakotina tany Ambatondrazaka dia tamin'ilay fotoana nandalovan'ny rally tany Ambatondrazaka avy ny avaratra an'ilay izy ny tonga amin'ny ray alina no lazaina fa ho tonga amin'ny ray maraina nandrasana teo akaiky ny tokontany tsy nety tonga ilay izy ilay sipa zay andeha atorika dia natory ilay sipa eny ilay jiro be ilay fara be mbola ry amin'ny 10 kilometra ry amin'ny aéroport foazina indray ilay sipa andao fa ao ilay izy ndao ranga hijery reny le izy mandalo eo am'izay ndao hijery eny le motely voahirana mijanona le tomobile janona eo le tomobile anankitelo fa le sipa kely tsy miraraha anatsony ny sisika
sisika na dia nakany tsisy raha reny zay pilote kay mitsapainy le fiara dia nivoaka avy any izy dia ahoana dia fa amin'ino anao misisika mamay be ny kapoly falatanana kely fotsiny zany atao anatin'le lafiny ara-piarahamonina teo ny ao anatin'ny ralia misy mizaka fandraisana amin'ny fiarahamonina zany misy ny fanamboarana ny lalana mialoha sy aorianany ralia andraikitry ny mpikarakara zay dia mba fanetanana kely atsika fotsiny zany rehefa mandeha mijery ralia dia ajana ny fipetrahany fifamoivoizana ohatra reny vatononona hoe sillon lalina loatra zany amboarynareo fanondrakilena misy zany taty janona ny fipetrahany fifamoivoizana zany hoe tsisy fiampitany io zany tsisy fiampitany fa hoan'ny mpijery koa ka hoe mandeha manaja fipetrany fifamoivoizana tsy mandeha mafy tsy miaraka ny zava-pisotro sy ny familiana dia mba afatr'ireo be ny tanàna n'ireo toerana andalovan'ireo zany hoe mba hajaina ny fahadiovana sy ny filaminana amin'ny toerana misy ny ralia ka izay le zavatra anankiray teneniko teo hoe matetika ny mpijery ralia mirevy manendy masikita zao ohatra nefa ny etsepita le olona tsy de ampy fivelomana loatra dia hita be le elanelana dia lasa misy ny amin'ny teny français raha mibozy ina filaza azy amin'ny teny malgache le hoe frustration misy frustration lasa miteraka an'izay le izy dia lasa misy an'ny falikilikiana falikilikiana ozy izy likiliky falikilikiana dia lasa miteraka an'izay zavatra anina ohatratra an'izay fa aloha zany milamina dia misisy renga moa mahay manaja fifamoivoizana tenenina izy aza manapakeo miako ny tena niarany makasitraka anao tompoko mivahiny manareo izy manareo ao amin'ny raligasy ahafahanareo manaraka ny ralia international de Madagascar manompoka ny zoma sabotsy alahady dia misaotra ny RDJ kopatanana ho an'ny rasefo izay ao anatin'ny tontolon'ny sport mécanique dia misy tobilanareo koa i TJ izay mpanao ralia ihany koa izy mitondra ny inan'izay mety zao amin'io polo RDJ misy nanarany manao blouson le rika blouson izy découverte ve ohatrany olona hoe saina mba mitaingina izy misy fotoana misy le constipé dia mba ampidirina anatiny showcase reny matetika koa rehefa manao andrana ny mpifaninana zany dia matetika mitondra namana mitondra le misy namana zao teo nisy ankizy zay tena hoe tena mbananiry taingina tobilana ralia ary ataotsika dia tena hoe nano andrana le namana dia tena noentina le ankizy fa tena oetrana hoe mena vola miliara ny fijery ny fitsikina teny amin'ny masony zany rehefa afantarana fotsy satria nareo mpakafy ralia zany dia makafy formule 1 makafy formule 1 ianao hoe tsy mahita hoe le règlement lasa indraindray manahirana ny pilote na ralia na formule 1 na zay nazy io zany na ny amin'ny baskety koa nge manahirana ny règlement na amin'ny foty ary raha tiaka reny ny vary fa le teo zany lasa ohatra hoe mitambatambatra be le hoe olana sy zavatra miseho salama dia lasa milohan'le pilote feno zavatra be volant efa tsy boribory tsony ka io ny anjaran'ny directeur de course le manoro any reverse tapeny reny le hoe tsy voarina loatra amin'ny volant hoe misy point de règlement tokony fatarana zany sotra reny tompoko aso avatsara daholo tompoko niaranyversionao ihany koa zay koa le sandwave azafady tompoko ny sandwave dia afaka andefasanareo vola avy any ivelany makatia Madagasikara ka ho anareo manana olona any ivelany ihany tia andefa vola aminareo satria ny lalana lehan'ny vola zany ka ny azavaina izao dia ny vola avy any ivelany makatia ihany avy any Frantsa avy any États-Unis avy any Allemagne sy aiza firenena maro samihafa izy ireo fomba fandefasana azy dia tsotra ny numéro RTL anao na ny numéro orange anao no hitontona ny vola rehefa tonga aty ny fomba fandefasany azy ihany dia miditra ao anatin'ny application sandwave izy zay afaka ho hitany amin'ny smartphone rehefa connecté raha ohatra izy moa efa connecté dia aporisiana izy andefa ny vola dia anao ny amin'ny sandwave ny ampiasainy fa le zavatra anankiray misy tombony ity dia izao rehefa mandefa amin'ny voalohany izy rehefa miditra sandwave dia ny olona andefasany azy asinan'le code promo hoe RDJ dia mahazo tombony le olona andefasana dia mahazo tombony ihany koa
izy ilay mandefa azy any fa rehefa mandefa izy manaraka ilay voalohany ihany no misy aniny tombony zany hoe rehefa ohatra mananavana avy any ivelany nareo dia to dia apprécieux izy mba andefa sokely ahe rehefa fanazavana fanampiny rehefa tafiditra izy ka mpikambana ao anatin'ny sendwave zany zany hoe faniditra atao anatin'le application sy fanazavana be deaibe mampiditra ny momba azy izy dia mampiditra ny momba ny compte banque mampiditra momba ny identification maha-olombelona azy dia rehefa avy eo izy mampiditra ny kodiny am'izay hoe andefa le vola voalohany dia ataony hoe RDJ ohatra dia mandefa vola ho an'ny larissa zany za iny dia rehefa avy eo lasa efa ohatrany hoe mpikambana ao anatiny iny dia isaky ny andefa vola le havanareo avy any dia miditra fotsiny eo amin'ny sendwave izy dia efa malalaka ny lalana dia alefatsiny hoe 200 euro ohatrohatray le izy dia ny ino moa tsika lazaiko tao ny gospel misy gospel ay gospel solo mianata andre tsisy aloha aloha ty solo mianata ty aloha natao mitoditra tsara tare zany sady manao hira midera no mihira amin'ny style américain beau gospel misy ny alin'ny firaisan-kina nuit de la solidarité izay rahanareo amin'ny tarika solo mianada io dia ao amin'ny PK0 soarano ino mitranga izy io dia amin'ny sabotsy 10 novembre ho avy zao manomboka amin'ny roapolo ral amin'ny valo ral zay ny réservation de 50 000 ariary ny tsotra ny misy ronono kosa ny couple dia 100 000 ariary ary misy hoe couple tsoy ny 034 75 608 14 034 81 415 70 raha ohatra mila farazavana fanampiny ianao ny zahamena no manao an'izy io ary ny manolotra ny fo io sy manentana dia Andriamatoa Barona zay no mikasika an'iny fandraso fa tsy hitako naleany gospel indray ary manaraka raha izany ny université masika eny Sabotsynamena dia mbola mandray mpianatra amin'ny universitény ka amreto sampam-pianarana telo ireto voalohany am'izany ny paramédicaux izay voahan'ny mpianatra ho sage-femme na infirmière ny sampam-pianarana faharoa dia ny agronomie entrepreneuriat rural izay anofanana olona mpahay ny fambolena sy ny fiompiana ary fahatelo ny communication sy multimédia ny fidirana moa dia efa tamin'ny alatsinainy 10 volana oktobra teo ary mbola mitohy hatrany hatrany ny fandraisana an'izay mpianatra mbola te hanaraka an'izany fianarana izany indrindrindrindra ho anareo izay vao afaka baccalauréat amin'ity taona 2020 sy 2021 ity gospel ny gospel sanga fiderana makotrokotroka dia fampisehoana gospel izy io Antsahamanitra amin'ny 17 volana oktobra ho avy zao manomboka amin'ny 2 ora izay iarahana amin'ny PPCN TGC Henika The Singers Jones Band ary ny GMMC ireo no manolotra an'izy io ao Antsahamanitra amin'ny 17 volana oktobra ho avy zao manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ny fivarotana-karatra dia amin'ny 4 express izy zany sa izy tsisy soratra any amin'ny toerana izay mahazatra anao marina dia ny bietsotra dia 8 000 ariary réservation 20 000 ariary ary ny VIP 25 000 ariary tongava maro alakamisy Madagasikara ny zao maraina izao dia ny télé interactif ao amin'ny Nodos Tanjombato anio alakamisy 13 oktobra amin'ny 7 ariva Wever Trio ao amin'ny CGM amin'ny 7 ariva Wever Trio amin'ny CGM ny amin'ny 9 Bossa avec David Sozay Trio ao amin'ny Tsikinara io zao tsy hoe Tsikinara ery Akorondrano raha tsy diso eo pitapita ny akaikaiky ny gymnase de combat keo eo Bossa avec David Sozay Trio dia amin'ny 9 ny Oxo ao amin'ny coup d'état urban club ny Rapid Zuma kosa amin'ny 9 maraina atelier amin'ny Mozarteum amin'ny chant lyrique alliance française Ndavamamba dia amin'ny 9 sasany Joël Claude ao amin'ny Ferelek Radisson Fairlek Ferelek ty bandekam Fairlek ty amin'ny Radisson Joël Claude amin'ny 7 Solo Razafy ao amin'ny alliance française Ndavamamba Rapitso amin'ny 9 Manora Donation Quintette ao amin'ny Far West amin'ny ny pavé miakatra ny faravoatra iny ary amin'ny 9 ihany ny Aja Andrianary Trio ao amin'ny Tsikinart amin'ny fahalalako azy aloha eo Korondrano fa itsio aza la ohatra ka tsy dia ny amin'ny asabotsy moa zany sy ny alahady ny sady mety ho famaranana angamba moa ty zany fa hatreo ny programme aloha
ny asabotsy ny alahady misy ny asabotsy amiray mahefa raha miandro so quartet eo amin'ny tambo radisson dia amin'ny valo atraiza quartet amin'ny fara ouest. Ny alahady kosa amin'ny 12 Eric Rakotoary quartet amin'ny Caribotel eo amin'ny Arcade ngamby io zalahy dia amin'ny 4 ny jazz club ny 16e ao amin'ny 16e. Tongava mijery ny jazz hoeto mijery zavatra fa tsy mahazatra ny ankizy ary ho anareo zay pakafy de toano ny jazz fa mozika mampivelatra tsara ny saina sy mitondra zavatra hafa tsy tony mahazatra isan'andro amin'izao tanety mahay. Ny jazz sy ny klasika zany mantsy atao hoe mozika base de tokony emo zany tokony alaina tsirony fivelarany mozika ireo sokajoro reo tena lalina be mihitsy ohatra ny firindram-peo amin'ny jazz tena izay mahay mozika moa de mahatsapa an'izany hoe hafa zany akorin'ny dralahy zany hafa zany fingadon'ny dralahy zany ary tena mandaitra ny amin'ny aty fanaly izy raha ohatra ka ao aminao lay aingam-panahy tena marina tokoa. Ny fandaram-potoana ndray ty ato amin'ny paroasinay dia seho lehibe iverenan'ny tarika ny omaly eo am-panomanana ny rakitsara izahay amin'izao dia ny alahady fa 9 ny volana novambra ao amin'ny CCSK ny omaly ihirany Ramarsona Wilson ary ny lohatenin'ny fampisehoana dia hoe ny hirako tsy maintsy hitoetra tonkalony dox ninona ho androko zay no nasiana hira Ramarsona Wilson feony zay no nasinda rehefa nandeha ny Jackson dia nandeha ny Salomon dia zao Ramarsona Wilson ao amin'ny CCSK ihany ny fotoana dia indreto izahay hiaraka aminareo i Salomon i Luca de Gotia dia ny tovavy Lilia Sandry Lily Zokiny ary voara zay fantatsika amin'ny fiangaliana ny kalony fahiny sy ny bakasy avy ao amin'ny tarika fangia kalokasy fa amin'ny tidray mitolaka izy dia araka aminay ao amin'ny tarika ny omaly. Ny mpitendry kosa dia eo i Zozo dia eo i Hentz dia eo i Hery sy ny mpanampy hafa amin'ny resaka ho atao rehetra. Ny mpikarakara dia ny ICOM zay efa namelona ny araka aminay ny kalony fahiny teo aloha dia ny tarika ny omaly. Alahady io alahady fahiny volana novambra. Ny ao amin'ny Eglise Katolika Tsiromandidy kosa dia manomana ny tarika Joary mba hoentina mampiroborobо ny asa atao rehetra. Ny zoma fa 20 ny volana oktobra ao amin'ny Trambokololona Tsiromandidy kabaret lehibe miaraka amin'ny tarika Joary. Mahafinaritra ny tanàna Tsiromandidy tsara ilay tanàna. Tany farany tamin'ny 2 taona lasa 3 taona lasa ny tany efa niova be izy zao tena efa niova be izy tena efa niova efa tonga ve le fiantsonana ny fiaramanidina mankony tsy hitako tao tsy nisy aérodrome ntsony tao tao Tsiromandidy ny aérodrome tsy misy fa ny drome misy velome Soundwave Orange papier toilette sorte de manolotra anao inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb Eric Honora Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha rehefa iny zay malasa olona alasina hitanana lavilaka misy masagoty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foany mahasana ny tontolo-piainanao. Orange. Nazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte d'eau. Soundwave, envoyez de l'argent par amour.